Somaraky ambin'ny folo marsa 2024 miaraba tompokolahy miaraba tompokavy ary dia ao anatin'ny fahaliana tanteraka no iarahany miara-manonja MBS Radio Mada aminao amin'ity fotoana ity amin'izao fotoana izao isaorana ihany koa tsy azo atonona ilaina ary satria matoy isika toy izao afaka misehatra ato anatin'ny fandarana miara-manonja MBS Radio Mada dia noho izany nahary izany isika radio tsy tompony ampitso fa izy no mandahatra amin'ny fiainantsika izay no hoe latongolahy sy tongovavy fa ny votoatin'ny fandarana toy ny mahazatra dia eo ny famakavakana sy ny famelam-pelarana maro samihafa mihitsy ara-bakteny izy io satria tena tsy misy azo amaivanina ny raharaha amin'izao fotoana izao na ny politika na ny toe-karena na ny sosialy na ny fifandraisana amin'ny any velany na ny maha-olona amin'ny ankapobeny eto Madagasikara eto dia tsy misy amaivanina na kely aza fa manana ny lanjany avokoa. Ny namako Faniry Razafy Manantany dia eo ihany koa izy hitondra ny famakavakana maro samihafa arakarak'izay zavatra efa nomanina eo fa eo ihany koa ny député Rolabe izao no tonga eto dia hiaraka amintsika eto izy ireo somary iova kely ny style amin'ity indray mitorak' ity satria tonga dia hiaraka eto ambony plateau zany ny député anankiroa Feno Ralambomanana sy Topiso Andriamampandry izany ka dia ho hitantsika eo ny fandehan'ny raharaha fa ny faniriana dia ny hoe ny ahafahanao maharitra hatramin'ny farany izany fandarana miara-manonja MBS Radio Mada izany. Ndao ary Faniry. Eny ary dia misaotra betsaka anao rena miarabanao ihany koa amin'ity zoma fa raiky ambin'ny folo ny volana marsa 2024 sy 2025 ity araky ny nambaran'irena teo zay dia ny député Feno Ralambomanana, député Topiso Andriamampandry izay mifanila fanakaiky eo ihany zany amin'ny 3e sy ny 6e miaraka amintsika rehefa avy eo zany satria betsaka ny vaovao mafana ilaina ny hevitry solom-bava-bahoaka ireo ny fanovana ny gouvernement ny antso amin'ny fanaovana motion de censure ny resaka lisy-pifidianana zay efa manomboka mampiakapeo amin'izao fotoana izao ny fiarahamonim-pirenena ny resaka concertation nationale ny zava-misy iaina ny firenena amin'ny ankapobeny dia hiarahantsika amin'ny député Topiso sy député Feno Ralambomanana rehefa avy eo zany rehetrarehetra izany. Akoatr'izay nefa tsara ho fantatrika eo anatin'ny vaovao rehetra dia amin'ity androany ity no hiakatra fitsarana ilay karana Daya Kofaly zany zay mahakasika indrindra ny raharaha fantatsika tsara zay anenjehana azy eo amin'ny tontolo ny fitsarana moa zany. Hiakatra fitsarana ihany koa Raisara Zaivola, hiakatra fitsarana ihany koa Bearnirina Marcelin zay nanao fanehoan-kevitra teny amin'ny kianja ny 13 Mai dia hitantsika eo daholo ny fizotran'izany rehetrarehetra izany. Ny raharaha knapsa moa zany dia mandeha be mihitsy ny fakanam-bava nireo tompon'andraikitra ambony eo anivon'izany knapsa izany ary dia misy mihitsy ny efa garde à vue amin'izao fotoana izao ho an'ireo zay voasaringitra ao anatin'ity raharaha ity fa miazakazaka mifanaraka amin'izay ihany koa ny anivon'ny fitondram-panjakana may volotratra ny amin'izay raharaha knapsa zay knapsa gaity indray zany ity rehefa kelikely eo fa manao ny fitrandraham-baovao rehetrarehetra isika zany amin'izao fotoana izao dia zay fitrandraham-baovao rehetra zay totosaitsika ataotsika izay zany ahafahantsika zany mahazo ny fivoaran'ny raharaha eo amin'ny fiainan'ny firenena amin'ny ankapobeny na zany na tsy zany ary dia miezaka tsika amin'izao fotoana izao ihany koa iresaka ny zava-misy eo amin'ny fiainan'ny firenena. Inona moa zavatra resahantsika zany dia vaomaly isika no ny resaka mazava tsara ny amin'ny hoe misy lay karazana fanafiana raha-toe-karena amin'ny endriny hafa hoentiny vondrona Europeana amin'ny alalan'ilay banque européenne d'investissement zany zay iarahana amin'ny fanjakana malagasy zay anaovana fotodrafitrasa zay resaka ady ara-diplomatika ihany mahakasika indrindra amin'ilay fanamelohana zay nandrasany vondrona Europeana tamin'ny Madagasikara mikasika ny raharaha ny Russie sy Ukraine zany. Ny sabaka moa zany ny fanjakana malagasy dia namoaka ny heviny fakomaly ny teo anivon'ny vondrona Europeana tamin'ny alalan'ny Giovanni da Girolamo zany mikasika indrindra ny amin'ny hoe malahelo zay saingy tsy afaka anao inona koa zay satria ny intégrité nationale tsy afaka kitihany eo anivon'izay sehatra raisam-pirenena saingy ny zavatra nataon'izy ireo dia hoe misy le 235 millions d'euros zay hanamboarana ny RN13 sy
anamboarana ny RNCC Rentrezy dia avaty Tôlanaro makany Iosy, ny RNCC dia ty Ambanja makany Antsiranana dia mila ny déblocage avy any anivony volana Europiana zany de teo ny nampisaina ny volana Europiana inonay fa mbola tsy verin-dalana na fanapahakeviny ny fanjakana malagasy akoatran'izay de nambaran'izy ireo fa manara-maso ny fifidianana zay fa ny tena fanirinay de fifidianana hoekeny rehetra mihitsy ary tsy ananana olana ho an'ny eto Madagasikara midika zany fefa manomboka mandeha any am'ilay resaka resahany rehetra le ananana an'le inclusivité sy ananana an'le crédibilité an'ilay fifidianana ho azy eo zany no tena resahany sehatra iraisam-pirenena misy dikany daholo zany rehetrarehetra zany Rina Rabe Mananjary ary inotsika député Fenora Lambomanana sy député Toto Andriamampandry fa anana zavatra ambarapetsaka manoloana izany adevitra zay resahantsika izany. Akoatr'izay Rina dia horesahantsika ihany alohan'ny hidirana izy mirahalahy satria manao fandaminana teknika moa ny teknisiana zany am'izao fotoana zao de mivoatra sy miazakazaka ny zava-misy any Russie sy Ukraine any satria moa zany dia tafiakatra 2 300 000 zany ireo mpitsoponenana zany avy any Ukraine zay makaty à Europe ny 1 500 000 an'ireo dia ao Pologne ny akoatran'izay de miparitaka aty à Hongrie miparitaka aty à Roumania miparitaka amina faritra zay manakaiky any Europa izany ny fanamariana samihafa de hoe misy zany lay hoe fitsinjovana zay civil zay de misy an'lay couloir humanitaire zany zay afahana mamoaka an'ireo mpitsoponenan'ireo saingy zao ny afetsena ho an'ny Rusiana zany natodiny makany aminy zany mifahafahana mivoaka anatin'izay couloir humanitaire zay de ao anatin'izay misy fifanarahana hoe tsy azo atao no midaroka na mampiasa fitaovam-piadiana sy ny sisa de tsy mivoaka any amina firenena Europeana hafa zany reo vahoaka Ukrainiana reo fa lasa mitodika amina sens unique zany makany Rosia ao anatin'izay couloir humanitaire zay akoatran'izay raha ny zava-misy de efa amina kilometatra vitsivitsy zany tsy ho tafiditra ny Kiev ny tafika Rosiana am'izao fotoana zao zay mitady an'izay hoe encerclena an'ilay toerana Kiev zay ifaharan'ireo fanjakana Ukrainiana am'izao fotoana izao aty amin'ny avaratra atsinanana avaratra andrefana no misy an'izy ireo am'izao fotoana izao dia efa manao an'izay azo lazaina fa fametrapetrahana izay zany ny am'ireo lama rehetrarehetra hidirana ao Kiev zany ny filoha Volodymyr Zelensky filoha Ukrainiana zany zay any tany Pediny any anaty lavabato any raha ny fantatra zany de miantso vonjy mihitsy ny amin'ny hoe inona ny fanampiana ao anay fa raha ny zava-misy zany dia potika tsikelikely maternité vitsivitsy zany zao no potika manodidina Kiev ary hôpital pédiatrique akoatran'ireo toerana zay andraisana an'ireo zay trabona zany any toerana no zay daroka bomba izay vola 14 milliards d'euros no men'ny vondrona Europiana miraradraraka ny vola miraradraraka ihany koa fitaovam-piadiana zay mandeha any Ukraine kanefa tsy mahafaly amin'ny filoha Zelensky zany ny antony de hoe fanampiana ratafika ny ilainay fa tsy mifanampira ara-bola satria no mainka aminay de ny ahafahana zany manosika an'ireo tafika Rosiana zay efa manodidina tsikelikely zany an'ilay Kiev misy an'izay toerana anaovana fanafiana zany ho an'reto Rosiana ireto amin'ny akabiany ohatrohatran'izay ho an'ny Rosiana moa de hoe opération militaire spéciale no hitondrany an'ity raharaha ty izy tsy miresaka mihitsy dia fa opération militaire spéciale dia efa manao déclaration zany ary amin'ny république séparatiste ary Donetsk ry sy ary Lugansk ry zany ny amin'ny hoe efa malalaka zay zao efa tena tsy omba amin'ny fiahin'ny Ukrainiana ntsony fa miarady amin'ilay Rusy reo moa lany le hoe séparatiste pro-russe aty amin'ilay Donbass aty no misy an'ireo zay resahantsika izay mafy be nefa na izany guerre économique zany mahazo aty amin'ny Russie am'izao fotoana izao de manao an'izay sehatra izay zany ry zareo tafika tandrefana zany ary dia misy ihany koa na izany naty zany force spéciale miditra tsikelikely amin'ny alalan'ny hoe fizahantany ao Russie ao ary anao ihany koa ny opération amin'ny Vladimir Poutine raha ny vaovao fantatra dia efa any amin'ny 100 000 militaire zay miditra amin'ny alalan'izay hoe resaka fizahantany zay no efa tafiditra raha izy ty kanefa mifanaraka an'izay ny resaka lasantsy ny resaka gazy sy ny sisa de tena miakatra tokoa am'izao fotoana izao ary tena
azo lazaina fa mandeha arak'izay zava-misy zay vaovao rina arabe mananjara aloha zany fa de hiditreto am'izay ny député Fenondralambomanana ny député Todjo Andriamampandry zany zay hiara-dalana amitsika am'ty marainy ity ninitsika nyresahany zany vaovao zany satria ny vahintsika ihany ko everitsika fa anakambara ary ty Madagasikara ty de hoe tsy miolokolona irery fa manana ny zava-misy ho resahany eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ary manana ny zava-misy ihany koa zay ampitainy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena de zany rehetrarehetra zany no iarahantsika amin'ny vahintsika zany am'izao maraina izao ny ataontsika hoe ny endriky mifandaminana zany de ny fahafahan'ny député mirahalahy mihitsy maneho hevitra eto ka misy zany zay karazana toratoraka zay ny toratoraka moa zany de hoe pasipasy faneho-kevitra zany ho an'ireo zay mandray fitenenana amin'izy mirahalahy ary zay le nyresahako zay hoe nirehatra iresaka sehatra maro misy tsika am'izao maraina izao de nona fa afana ny adevitra de arabaina aloha zany tsika any ampitan-dranomasina rehetra any arabaina ihany ko isika eto aterana eny ary hitodika iakavisa iakavanana allo ato akavy satria ny député Todjo matetika efa miaraka amintsika fa ny député Fenondralambomanana moa zany zao ndray vao tafaradalana amintsika de arabaitsika misy député Fenondralambomanana ho atsika eo boribory tamin'ny fahatelo efa miandry io député Feno miaraba tompoko miaraba faniry miaraba ny namana Todjo koa ary miaraba indrindraindrindra ny vahoaka malagasy kanavaka ary kopakopaky tanana ho an'ny poniny boribory tamin'ny fahatelo député Todjo tafaraka eto koa tsika araky ny anaranao zay hoe Todjo de miaraba ihany koa Todjo ndray zany am'ty zoma ty tamin'ny heriny de député Rastany niaraka tamintsika eo moa zany le hoe mpirahalahy fampizaradianomby fa samy manana ny andraikiny de androany ndray zany tafaraka amintsika député Todjo de miaraba anao ya miaraba anao faniry ary miaraba ny honorable Feno ary eo koa ny vahoaka malagasy rehetra na ento-toerana na any ivelany de am'rary soa mandrakariva ho anareo ary sarasara tsy ambaka ny poniny Amboamanarina sy ateroka manontolo alohan'ny tena iresahana ny zava-misy eo amin'ny fiainan'ny firenena aloha zany député Fenondralambomanana nisy fotoana vitsivitsy tamin'iny taona lasa iny de nanao redynamisation teto fokotany ianao tsaroko tsara be tongolo be sarety akady fotsy teny amin'ny faritry Belera teny namarana anazy fety be tamin'izay fotoana andro izay taty Soavinandriana taty ihany koa zany maromaro reo atoerana zany hatrany Akorondrano tany zay nanaovana ny redynamisation nisy ihany koa tamin'ny reny traboina reny dia fanoloranao zay tsirambony tanana ho an'ireo traboina zany ny PPN atao anatin'izay ary misy ny fitetezana fokotany am'izao fotoana zao ihany koa de mbola am'to zay azonao resahanao anatina minitra vitsy hoe député Feno lay hetsika ara-tsosialy sy ny endriky ny redynamisation ho an'ny antokotiko Madagasikara zany ho amin'ny boribory tamin'ny fahatelo voalohany angamba de ny momba ny redynamisation efa tapitra vita daholo ny fokotany 480 mamaritra ny boribory tamin'ny fahatelo ary ny eo amin'ny asa sosialy dia miezaka indrindraindrindra ireo mpiara-miasa manantona ny vahoaka am'izay araky ny tenenao teo aloha hoe voatsirambony tanana tsika malagasy dia iray ihany ary niezaina no manakaiky an'ireny fiarahamonina atao hoe marisarisa mba zay azo zay vita sy tratra ary zay antoko ny antokotiko Madagasikara zay le hoe akaiky ny vahoaka hatrany zay ary eto dia mampirisika ireo olona zay mbola afaka manao ihany mba hijery ny mpiarahamonina na izy na izy satria raha zao fiainam-pirenena misy am'izao fotoana zao de raha tsika vahoaka mihitsy mifanolo-tanana de ho zava-poana daholo ihany ny zavatra rehetra ka de fanentanana zay ngamba no amezako ny teniko androany hoe ry aokitsika samy vahoaka ihany no hifampitsinjo fa raha ny fitondram-panjakana no endrasantsika eto dia asa eny anivon'ny fokotany eny hitanareo misy ny fanilikiliana izay misy sy mitranga ny anatin'ireny fokotany samihafa reny ka de tsika moa de natao hijery an'ireny tranga rehetra reny fa za efa nametraka amin'ireo mpiara-miasa foana hoe tsika na izy na izy rehefa manana
olany any anivon'ny fokotany a dia raha misy azontsika atao a dia famitanana foana fa tsy misy ahilika na olona vaiza na olona vaiza fa malagasy ray foana ihantsika. Misaotra ny député Feno amin'izay fanazava-kevitra izay. Ho an'ny boribory tany fahenina moa zany a dia amin'ny akabeany a dia misy hatrany ny asa izay toto-saina ho an'ny député Totosoa ary anisany zany a reo hetsika ara-tsosialy a izay tahaka ny mahazatra zany a dia ireo fanolorana fitaovana ho an'ny mpanao fanatanjahantena, fanolorana lakana, fanolorana ihany koa izay akanjo mitovy ho an'ireo mpikabary sy famoahana azy ireny a sady fanomezana tsodrano hatrany am-piangonana ihany koa dia misy an'izay hetsika izay député Totosoa. Ya marina zany afaniry tsy fantako rehefa voninao ny sary ny technicienne sahala amin'ny mahazatra moa dia tsy maintsy zay activité sociale zay no hanomboako ny fanolorana zany sy ny analyse izay ataontsika io zao tao an'ny SPC vola iafokotany ray ao Amboamanarina izay anisan'ny fokotany tena sahirana dia tany zany no natao lanonam-be tany tamin'ny lahady ary niaraka tamin'ireo fikambanan'ny mpikabary izay misy any toerana sy ny manodidina, nisy koa ny tournoi izay fifananana fanatanjahantena baolina kitra na vehivavy na lehilahy io moa za io na ndaka le baolina ary hitantsika vahoaka tomefy olona ary tsy hanao SPC vola ihany tonga fa nisika maromaro mihitsy ny fokotany rehetra zany zay niaraka amin'ny tena koa ary nanolotra moa ny tena zany kopy tao anatin'izany ary niara-nosina tamin'ny vahoaka araka ny mahazatra jerevintsika zany ny zay le hoe fifalian'ny olona satria faniry ny olona ankizao tena sahirany de sady sahirany olona amin'ny fiainana no tsy misy le fialamboly de zay zany natonga ny tenanay zany manao zavatra tahaka izao zany sady manampy ny olona ary eo koa zany ny vavarano sy ny tambary rehetra amin'iny anao SPC vola sy le lemaka betsy amin'ny tantatriny dia namboariny ny tenanay zany ary nanatsaraina zay lemaka betsy amin'ny tantatra zay ny tsikafina ny vavarano dia ny tena zany no nanao an'izay ary io zany de isaorana ny ponina rehetra zay tonga satria nisy ponina hatrany akazomanga tonga teny ianosy vavaka ny ambodiady moa de tany daholo zany nijery ary name voninahitra zany zany fanolorana lakany zay zany sy ny fanolorana ny akanjo ho an'ireo mpikabary sy zay famezam-boninahitra sy fanampiana an'ireo tanora ara-panatanjahantena ary io tena nalalan'ny olona faniry zay hoe fanatanjahantena satria tena anisan'ny sportif koa ny tenako ao anatin'izay ary manampy ny tanora ao anatin'izay. Ina moa ny tenatenina amin'izay matoa ny atoko tim zay ny fitazaina azony atao avan'ny filora valomanana sy zay voafidy zay solombafaboaka tim sy ny bentanana tim zay voafidy dia izao hoe ny kolotsaina zay ratovina de hoe tsy maintsy mba mizara ny fahasoavana zay nomen'Andriamanitra anao na tsy asanay ary manao ny asa sosialy ny foto-dravitra asa de jerevy ngeny akamaroan'ny député tim mandray andraikitra zany ao anatin'izany na asan'ny mpanateraka ary zany ary io dia fitazaina hoentina ao amin'ny mpanao politika rehetra io eto Madagasikara na ty amin'ny fanomerana io na amin'ny indrindrindrindra fa ny mpanao politika zay mitondra antsika any amin'ny fitondrana tsy vitany mitatasika ny fiainana oaoa fotsiny anao de miteny hoe zao nataonay na hoe tsy mety ity zavatra ity fa mila koa zany ianao mba mijery ny olona rehetra zany ao anatin'izay mba manao ny asa sosialy ianao mba mijery ny foto-dravitra asan'olona le anao mba mihainy ny vahoaka ianao mba miara-miosina amin'ny olona ianao zany zany mahasamy hafa ny atoko tim sy ny atoko hafa ifaniry ary zay solombavam-boaka sy mibe ny tanàna zay voafidy tao anatin'ny tim de jereo nge fa hitanao hoe miavaka mihitsy zany raha oharina amin'ny mpanao politika hafa zany eto amin'ity fireneny ity ka eto ny tenako zany dia maniry soatrany ny vahoaka ary mankahery atsika satria tena sarotra ny fiainana ary tena fantatray solombavam-boaka tim zay mpitantana ny atoko tim ao anatin'izay fa tena hoe mila fanavaozana ny firenentsika na eo amin'ny lafiny ara-toekarena io na ara-tsosialy io na ara-politika io de zay zany mahikeo anay zay maneo hevitra izay anatsara sy mahasoa ny fiarahamonina mba hoarahany mpanatanteraka ary keo mba mitondra ny tsirambony tanàna zany ho fanampiana ny vahoaka malagasy rehetra
tsy vaky volo. Iny ary makasitraka ny député Feno sy député Totsotsika amin'izay fanazavana raha sosialy zay. Eo ny amin'iny zany ataontsika hoe tsy maintsy ny lalovany zany satria solomavam-baoaka voafidy tamina boriboritany izy ireo. Reny le atao hoe circonscription électorale dia heverina sy rariny sitsiny raha ohatra ka miresaka ny zava-misy ao anatin'ny boriboritany zay nalany an'izy ireo fa eto amin'izay tsika de hoe solomavam-baoaka ny Madagasikara mpanao politika miresaka raharaham-pirenena ny resahantsika eto tamin'ny ataontsika hoe tapabolana mbola sy tapabolana lasa koa ny ary zay fa 10 andro teo eo de nanao antso nampitapolaka be mihitsy ny député Tim teo alohan'ny lapany antenimera-pirenena zay profesanareo mikasika indrindra ny amin'ny hoe tsy mahombytsony izao gouvernementa izao niendriky ny fitondram-panjakana ray manontolo mihitsy fa ny gouvernementa moa ny resanareo satria hoe voalaza ny andininy fa 300 ao amin'ny lalam-panorenana ny andraikitry ny solomavam-baoaka rehefa tsy mahomby ny mpanatanteraka ny gouvernementa de afaka mametraka fitsipaham-pitokisana ny solomavam-baoaka na motion de censure zany de ny antso nanaitra ho an'izay andraikitry ny solomavam-baoaka zay ny anareo député Tim zany amin'ny alalan'izay kanefa andro vitsivitsy taorian'izay dia mipotra ny fampitam-baovao eo anivon'ny fiadinan'ny repoblika ny hoe hanao tombana ny filoham-pirenena ary akafanam-pahan-kevitra ho an'ireo minisitra vitsivitsy ary dia hisy zany zay fanavaozana sy fanovana ny gouvernementa izay satria hoe misy ny tsy tomombana misy ny lesiko ny ovaova be ny any moa iny fampitam-baovao iny efa tsy mahagaga zany satria zay le hoe régime Iandry Rajoelina betsaka loatra le zavatra manahirana ao anatin'ilay izy député Feno Rahalambomanana iny motion de censure iny zao koa ny situation misy amin'izao fotoana zao ny fijerinao azy. Misaotra manafaniry mazava be ny hevitra sy ny zavatra tiany député avy aty amin'ny antoko tiako Madagasikara nation ny vahoaka hoe ndreto saray mitondra ny teninareo vahoaka satria raha ny fiainam-pirenena izay misy amin'izao fotoana zao dia hitatsika samy malala efa samy mahafantatra daholo ny vahoaka ray manontolo hoe tsy mandeha amin'izay lohan'ny tsony ka rariny tsy intsiny izay avy aty amin'ny antoko tiako Madagasikara izay anivony fanoerana raha nametraka any motion de censure ho an'ny gouvernementa mafinsiko eto fa ho an'ny gouvernementa ny motion de censure napetrakay fa tsy ho anna ministra vitsivitsy akory. Raha ny zavatra mitranga amin'izao fotoana zao dia hitatsika tokoa fa misy fanambarana voaka ny fiadidinan'ny repoblika izay milaza fa nao tombanezaka ny filoham-pirenena taoriana n'ilay fotoana nijoroany ireo mpikambana aty amin'ny antoko ao anatin'ny député aty amin'ny antoko tiako Madagasikara. Inay dia mazava ny matoa ny ekipa anankiray tsy mahavita zavatra dia mila tonga de misolo daholo io fa tsy hoe miala ministra itsy na miala satria ny entraîneur na ny ekipa ao anatiny zany efa tsy hanao zavatra. Nenay koa zay fomba fijerinay hoe raha ohatra ka ny mpilalao foana fotsiny no soloina eto impiry zay nanova gouvernement tsika mpilalao foana no soloina akehitreo efa rariny sintsiny angamba raha tonga de ilay ekipa ray manontolo mihitsy no tsoaina eo amin'izany toerana satria efa tsy tafavoaka tsony le baolina. Lalàna raha ny zava-misy eto amin'ny firenena dia tsy ho averiko fa efa fantatry ny vahoaka ireo skandaly isan-karazany ao anatin'ity gouvernement ity raha ny fiainam-pirenena raha amin'ny akabeany mihitsy de efa reraka ny vahoaka tsy mahita hirika tsony matoa tsy manana zavatra atolotra tsony ilay gouvernement de efa tapitra eo ngamba le plafond ozy izy ny fitenenan'izay plafond ilay gouvernement misy akehitreo fa de eo moa tsika mahita azy inona no ataon'zareo hoe iza ny ministra atao inona indray fa aminay manokana de tsotra be ny ekipa ray manontolo mihitsy nefa tsy ao ary mila n'ilay fanovana azy. Député Totso évaluation moa zany na hoe tombana no motifa nentin'ny fiadinan'ny repoblika ny kitihana zany lay hoe na ho kitihana andreo mpikambana ao anatin'ny gouvernement
ho an'ny député Tim de hoe motion de censure ny tenen'ny député Feny zay hoe ny équipe ray manontolo mihitsy le izy ny tombana tao anatin'ny fanambarana zay nangatahanareo an'ilay motion de censure de misy teboka fito le izy ao anatin'ny teboka fito zany ny fitongana amin'ny vitim-piainana teboka voalohany zay ny teboka faharoa de hoe ny tsy fahaiza mitatana ampiseholany eo amin'ny fitondrana sy ny firenena zany ile hoe mauvaise gouvernance. Ny teboka fahatelo de hoe ny fanjana atsainy amin'ny alalan'ny fampanantenana pokaty lavareny zay tsisy tanteraka promesse non tenue iny lay teboka fahaefatra de hoe tsy fanajana sy sy fanitsakitsahana ny lalàna manan-kery ataon'ny mpitondra fanjakana atraiam-piandohany ny fotoam-piasan'izy ity ary efa nanaovana antso fanairana zany ile hoe non respect amina état de droit. De nyresanareo am'le teboka fahadimy lay hoe refonte totale zay ininy ny fanjakany tsy atao na de lalàna ary ny teboka fahenina ny resan'ny député Feny teo de hoe ny fisina scandale zany na le hoe tsy fahamatorana eo am'ireo tompona andraikitra am'izao fotoana izao zany de lasa misy fiatraikany amin'ny fiainan'ny firenena ary ny fahafidy de hoe be loatra lay tsy fandripahalemana. Raha ho an'ny député tiako Madagasikara nangataka motion de censure efa azo lazaina fa tomban'ny gouvernement tam'izao ve reo nambaranareo reo député Totoso mazava tsara nge ny voafaritry ny lalam-panorenany ao amin'ny andininy fa telo am'zato hoe zoan'ny sombavomboaka zany no mametraka an'izay fitsipahapitokisana zay na ny motion de censure ary izay député Tim de nanao fanambarana hita-pirenena zany fa anao an'zany fitsipahapitokisana zany noho ndreo zavatra rehetra ny voalazanao reo noho ny fahaisarana mbabahoaka zany amin'ny akapobe ny fanjakana tsy tsara tatana hitatsika reny zavatra rehetra zany zao fahasarana ny firenetsika zao natan'izy noho zay de nandray ndraiky zay ary voafolo andro zay latsaka tao anatin'le izy ary efa fantatra izay efa petabe nanantona anay na misy solomavomboaka va amin'ny IRD io na va amin'ny tsy miankony io anona anay ao anatin'le izy fantatra zareo zany de natahotra izy faniry zay nge nilailana an'le mpanohatra de député Tim ho an'ny fanoerana de opposition intelligente ao anatin'izy natahotra satria voalefa io efa mety tonga saina atao zao re ny olom-boafiny am'izao fa zay député Tim zany nahiratra voalohany tsy lasa tsony tery zalahy kosa efa tena tofoka ny olona ao anatin'le izy de noho zay pression zay nataonay zay de io fa mikoropaka efa fovisy noho ny teny ovay le stratégie anareo le fomba fiasanareo ao anatin'le izy de nanao an'io zay de iny fa hoe oravana ny gouvernement zany ao anatin'izay zay zany ny ilaina ny mpanohatra nge manitsy manoro am'y zavatra fa nareo efa tara loatra efa iandry anao motion de censure avy nareo zay vao ikoropaka hoe anao an'le hoe fandrafana gouvernement le fandrafana gouvernement to nge tsy araky lalana koa io ataonareo io communiqué ve no alefa ny filoam-pirenena sy ny premier ministre miaraka manao sy ny ery ambany taizana lalam-panorenana taizana rana no misy an'zany fa io rehefa hoe ravana ny gouvernement zany faniry de tokony hoe rava mialatra amin'ny premier ministre zay ngely izy tsisy valeur juridique ny fanambarana zay natao iny iny communiqué zay natao iny hoe ho rava ny gouvernement zany fandravana ny gouvernement zany de tadidio fa te mialatra amin'ny premier ministre zany ary ao anaty lalàna mihitsy zany faniry ao amin'ny lalàna hoe rehefa misaotra ny membre ny gouvernement tenao de tadidio fa ao anatin'ny membre ny gouvernement nge ny premier ministre fa mahinona no tsy nasorona ny premier ministre ary voalaza ny namana teo izy sady ministre izy ministre ny arena kibony tany no premier ministre ary io tsy vitany hoe ny ekipa rehetra no tokony miala fa nikoritra mihitsy am'izay no miala nikoritra mihitsy no totoko miala am'izay ao anatin'le izy mahatonga ianao manindry ministre zany proposition ny premier ministre nge sy ny président de la république natonga an'reo tao ka raha incompétent zany le misy ao satria isaky ny telo volana eto isaky ny embolana misy ary ministre roa andro de nesorona telo andro iny noho ny incompétence zany hoe noho ny tsy fahaizana noho ny tantara ratsy zay nisanazy matoanao nanindry olona tena hoe incompétent na olona tena hoe olona tsy nanaraka ny lalàna misy teto ato am'ty firene ty ianao mihitsy ke zany no incompétent ianao le manindry
ka io zany a ary efa naveriko foana io ary io ny tena hoe teny amin'ny ainao manjery rehetra sy ny eny amin'ny ivonvahoaka sy ny tambazotra io na novainareo impinareo na injato a io na impireo tsy efa heritaona nykesisa ao anatin'le zay miantso fiara-mitantany ianareo am'izay ahoana moa ny idiranay ao anatiny io efa voaviny zany noho ny tena hoe mila olona mahay manam-pahendrena aty tanindrazana efa tena hoe aloalika ny rambary zay nareo va hoe andao ianao fiara-mitantana ao anatin'le izy de hiaraka aminareo zay de iary ipetrapetra aminareo ve zay de rehefa misy tsy mety ao a de ailika ndreny izy aty amin'ny mpanohatra hoe ny mpanohatra nakeo anatin'io gouvernement io hoe tsofina raninareo oeto le izy ary zao conseil koa ty raha hitady olona hafa indray nareo a akoatrareo mambola gouvernement reo de sao de hoe roa andro hoe telo andro de esoina ay nisy nanao scandale latariony iny e nanana tantara maloto tariony iny e nanao détournement tariony fa zao reo misy reo ndray a ataovy mivadibadika fotsiny ohatra misy communication ndray ataovy any ministère d'éducation nationale efa tsy ritiny io na ataovy any amin'ny ministre ny finance ny misy ny transport ndray a ataovy any misy ny environnement misy reo avadibadika ndray loha satria tsy manana olona koa le fazakany sady tsy mahita olona ale olona koa tsy mety hiditra ao anatiny mihitsy ny olona zao a eninange zany be da be ny natona fa tsy mety nareo tsy nanana ekipa io a mila fanomanana ny fanaovana politika eto Madagasikara ary zay nisany tsy nampandroso atsika satria olona sampisamborona daholo le olona de le olona atao eo avy eo a tsy ananao confiance de taidrapeo anao avy eo oe tonanao an'izao ty ministre ty tonanao nanodina volamena antsokosoko ty tona nanao afirana yabombo society ty panier garni ty écran plat ty be da be a be da be zany le scandale nisy satria tsy nisy fifamatorana tao tsy nisy fitazaina ara-politika samy amin'ny fitazaina nataony tiako Madagasikara sy ny RMDM sy ny fanoerana zay ke mahatona no politika isika faniry ny team manokana ny teneoko anatin'le izy efa voataizy nisy préparation tao manana vision ny team manana projet de société manana équipe be da be pluridisciplinaire ary anana confiance daholo ny olona ao anatin'le izy ny vina moa de efa mazava be manana base eraky ny fokotany ny commune ny district ny région ny team ary zay mbola mahampatanjaka ny team ka rehefa eo ny candidat zay tolotry ny team zay efa fantatry ny vahoaka zany fa mivoaka zao efa mitsampy daholo any amin'ny flora valomanana efa izy no eo no atolotra eo de efa fantatra daholo hoe zao ny vision atsika ty projet de société atsika zao membre anaty gouvernement zao no premier ministre zany ny olona hoe zany daholo nke ny any ivelany faniry ny firenena mandroso hoe fa atsika eto flou tampoka premier ministre tampoka zay vao mitady olona hoe iza natao ministre tampoka eo vao mitady hoe iza natao SG dirikaby ny DG na organigramme ary tsy tafavoaka ho tapitra ihany le gouvernement de eo de mifananapitra de lany andro amin'ny fanovana ny organigramme sika ho resatsika iny avy eo amin'ny resaka fanovana ny gouvernement fa misy zavatra be da be zany tsy mety a eto amin'ity a fireneny ty ka io zany a matory zareo tapa-kevitra de efa be da be le pression avy amin'ny mpanohatra misy avy amin'ny RMDM ray manontolo avy amin'ny groupe panorama ny fanoerana ny avy amin'ny société civile avy amin'ny fiangonana avy amin'ny olona hoe tena efa enjana izy ty de tsy maintsy tsy afaka izy fa tsy maintsy manova izy de tandre amindray a sao de efatra sy dimy andray novainao a ao anatin'le izy fa io da tena hoe fanovana nyretraretra mihitsy io zany ao anatin'le izy ny fomba fiasanareo ovay fa zany ho kivy tena pessimiste efa heritaona sisa efa taonanareo inona ny vita firy zay fanovana ny gouvernement zay de zay tena toko teo e atsy atao atsy am'izay atsy atao atsy a gouvernement d'action manko no nomena ny ty anaran'ity zany tamin'ny filo nanao kabary a teny avilo nanolotra n'lezy ka tsy fantatry hoe efa navita action ve le gouvernement ka aloha vahoaka ny tsara hoe miaina ve vahoaka zao a manaona ny toekaritsika zao a manaona ny sosialitsika zao a manaona ny vidim-piainana am'izao a manahoana ny fahefa-mividin'ny olona am'izao a ny tombo veny ny karama vita veny ny lalana itsika mahita tan'izany tsy hoe fanaratsiana ho alizy fa zava-misy kiny miainany zay ova mikorsy fana atao zao ny fiainan'ny olona am'izao fotoana zao noho ny izy noho ny mpitondra noho ny mpanatanteraka ka ny tena izy de aloha ny tena hoe nikotritra am'izay o a miaramiala miaraka amin'ny ekipa efa enina zéro ve ny baolina ozy député rastany zay efa folo minitra sisa ny tsiravana
zay anao vao anofa nefa baolina efa enina zero aiza no anjeanao fitsenina ntsony ao anatin'le izy ny PSG re moa de resy nefa nitarika ray zero premier mi-temps resy telo sy ray eny ary zay resaky zay mihitsy ny vadiako ato amin'ny député Fenondralamba Manana tamin'ny fakomaly de nanao fanambarana niaraka ny GEM zany na ny vondron'ireo mpandraraha malagasy niaraka tamin'ny CTM na confédération du tourisme de Madagascar zany mikasika indrindra le sepotra ny tontolo ara-toe-karena eto Madagasikara ary tena miantso vonjy mihitsy izy ireo hoe tena mba te hifampiresaka n'le fitondram-panjakana manoloana ihany koa amin'le fanapahan-kevitra ny sokafana ny frontiera nefa atao anatin'le fanokafana n'le frontiera de nisy coïncidence avesa nisy tsy fahaizana mitatandra ra-mpanjakana ny amin'ilay valiza roulette resaka hoe raharana fitondrana ordi portable any amin'ny fiaramanidina de napiakape mihitsy izy ireo hoe tena tsy mety famonona ny asa fandrarana sy ny secteur privé zao zavatra mitrango zao ary tsy mbola manana relance économique mihitsy koa le fitondram-panjakana de miantso vonjy izy ireo hoe ahoana ny hitondrana ny tiraraha ty ianao de anisany pahay ihany koa ny tontolo ny fandrarana anisany mivezivezy hivelany Madagasikara mahalala zany tontolo ny fizahatany sy ny secteur privé zany io le fitondram-panjakana io tsy lahara-pahamea anazy le izy député Feno mbola anatin'ilay lesoko lay gouvernement daholo ve zany io faniry ny atao amin'ity gouvernement ity fitondram-panjakana ity raha diniatsika dia tsy mitady izany vahaolana amin'ny toe-karenantsika malagasy zany tsony tena efa tsiko efa fotapitra ihany ange ty fitondrany ty mandat ty fitondrany ty efa heritaona mahery sisa aiza lay relance économique anampanantenaina aiza ary za eto de mampirisika foana andreo vondry ny mpandraraha rehetrarehetra mihitsiny so efa famonona mpandraraha misy fa tsy fifanampiana tsony zay mbola averiko foana hoe ity Madagasikara tsika ty tsy androsina roviana raha tsy ny mpandraraha aty amin'ny secteur privé no tena mirotsaka mifanampy amin'ny mpitondra fanjakana ohatra zao lay zavatra vondraisy ny fitondram-panjakana teo aloha teo resaka le scandale valizany tenenao eny ministra anankiroa ny mitantana an'io ministère io ao ministre ny tourisme sy ny transport miaraka mandinika de aiza ve de tsisy fampiresahana mihitsy hoe na de atao koa raha hoe misy diso kely tamin'ny taratasy na lay ministre ny tourisme ohatra de lay ministre ny transport ve de tsy afaka mandinika hoe ty fanapahan-kevitra tsika ty ange efa misy lalàna koa mametra an'izany resaka ohatra hoe zany resaka ordinateur hoentina any anatin'ny bagage bagage à main le efa any amin'ny sody zany efa lalàna iraisam-pirenena zany de enao ministre ny transport tsy malala efa lalàna io hoe tsy azo alefa any amin'ny bagage sota ange zany ordinateur portable zany na rehefa misy an'le vatoaratra lithium de ahoana moa ny aneketsika hoe tena manana olona compétent ve tsika mitondra tsika ty na iza izy io na hatrany amin'ny lay filoha ny premier ministre lehibe ny gouvernement na sy ny ministre eo ambany fiadidiny rehetrarehetra ka de za eto de miray feo amin'ireo ao anatin'ny secteur tourisme hoe hovonoina ve ty secteur ny tourisme eto Madagasikara ty ary io nefa ny anisany mampidi-bola ngeza be eto amin'ny firenetsika raha raisitsika fotsiny ty nosy Maurice eo akaikitsika io hatram'izay nampiroborobo an'io firenena kely io anke de ny secteur tourisme fanire ary nefitsika koa île Madagasikara nosy raha tena manao relance tsika amin'ny resaka tourisme inoko fa tena tafavoaka ny firenena raha amin'ireo mpandraraha ara-toe-karena eo amin'ny sehatra ny ohatra hoe ny groupement rehetrarehetra mihitsy amin'izao fotoana zao groupement amin'ny secteur ohatra na ny Jean Franche io na ny groupe ny GEM sy ny SIM sy ny karazana efa ao koa ny fivimpama ao efa tena tsisy tsony fanantenana amin'izy ireo satria hoe ny fanjakana dia
mieritreritra zareo ao aorianany fa fanjakana mandresy manosika an'izy ireo ivoaka foana ao anatin'ny fandrarana satria répression misy amin'izao fotoan'izao répression tsy répression ary ka za aloha de mandresika an'zareo hoe raha zay aty amin'ny fanoerana de raha te iona aminay zareo zay manana programme anasa afaka hifampidiniana amin'ny groupement des entreprises rehetrarehetra mihitsiny ny olana zany a anisan'ny nampimemenandrareo ihany koa de hoe ho betsaka ny fahaverezana asa raha izao satria misy mpiasa marobe zany a zay ao ambadiky ny vondrom-pandrarana indrindrandrindra ny resaka fizahan-tany zany kanefa rehefa tena dinihana koa le izy a dia manosika any an'ilay hoe fahampotehana araka-asa fa tsy famoronana asa création d'emploi nefa ny secteur privé de anisany manao ny karazana famoronana asa ny fanjakana nefa tsy manana politika an'izany député Fena ka zay indrindra nitondrako ny fanazavako teo hoe ny entreprise aty any amin'ny privé no micréer emploi fa ary io ny tokony fanomezan'ny fanjakana tanana amin'ireo entreprise privé reo fa ny fanjakana tsy amorona asa zany mihitsy tsy manana tsy afaka hanao an'izany anjara ny mampirisika ny entreprise privé ampivoatra ny asany ampisy ny orinasa maro eto amin'ny firenena izay ny afaka mampiditra olona mampiditra mpiasa maro eto amin'ny firenena ka jerevantsika ohatra eo amin'ny jere ny olona zao de te hitsoaka teneniko anao fa tafaresaka amin'ireo Jean France vitsivitsy de ozy izy hoe raha ty loi de finance anareo vaovao ty no ampiarina eto amin'ny tany sy ny firenena tena io tokotra de aleonao hoe makany amin'ny firenena ny Jean France angefanira matotonga miasa eto aminao créer emploi izy aloha ary ialany amin'ilay etra mba ahafahany moramora kokoa ilay etra amin'ny fanondranana na mifampidirana izay ataony raha ohatra tsika nefa mitady hoe ny vahoaka mila miasa zay vao afaka misakafo fa tsy hoe omentsika tosika karaza tosika foana de anosika anazy mandra-parovintsika fa ny politika ampanjakana de tsy manana mihitsy mila miasa reto vahoaka reto fa io de le hoe tosika foana ny eritreretra hatramin'rovina no vita tosika ilay vahoaka malagasy ny tosika teny ilay vahoaka zao de asa afahany miaina afahany maleo teny zay ihany ny afaka mampiroborobo an'ity firenentsika ty fa raha ohatra ka iandry le fanjakana zany mieritreritra hoe tolana be maro isan-karazany ato reo de tosika ny solution aminy zay ny apetraka amintsika hoe ty fanjakana ty tsy nivonina mihitsy tena hoe hitondry zany fa de manao lasa manetsinetsina kely fotsiny zava-misy eny fa tsy manana lay programme anasa marina io efa IEM PEM aiza daholo zany efa tapitra ho amin'ny fitondrany ty efa tapitra izy ty fa de tsy hita ihany fa de anjarantsika vahoaka tsara an'izany afaka zay eritaona mahery eo sisa fa de ny vavahana amin'Andriamanitra mba atody tsara mba mbola samy velonainy eto aloha fa de raha reo no antenaina de zava-poana ihany sisa fitenenana zay eny ary député Todsoa ianao de mahafantatra tsara di Filomarika Ravalomanina satria tany amin'ny taona 2024 tany de anisan'ireo mpapiofana ianao teny amin'ny cérémonie building zany andro président Fokontany Ainlima teny amin'ny hoan'ireo be ny tanàna ihany koa manerina Madagasikara raha miresaka chef Fokontany tsika de hoe 16,000 mahery teo tamin'izany fotoana andrany mety evo 17,000 ve izy amin'izao fotoana zao raha miresaka be ny tanàntsika de teo 1600 mahery teo eo no isany zany de reo nakary ny président Ravalomanina teto Antananarivo de naorona ny fifana fa rehefa nanangana fanjakana président Marc Ravalomanina de anapetrany koa le hoe enquête de moralité ho an'ireo mpitondra indrindrandrindra tao anatin'izany gouvernement zany ary na mbola misy ara-fametrahana amin'isy de mbola misy ny formation misy ny encadrement ary misy ny recyclage natao ary tsarotsika tsara tamin'ireo chef de région zay nanomboka napetraka tamin'izany fotoana zany de misy ny fandefasana fiofanana ho an'izy ireny zany de tafapetraka moritra tsara le fitondram-panjakana zany moritra ihany koa lay teo anivon'le gouvernement tamin'izany satria tsy ministra mianadrara tsy ministra manao kitsapatsapa ary manana vina miara-dalana amin'le filoham-pirenena de tsy tonga amin'le teny'le député
vao tamin'ny fendohan'ny herinandro teo hoe tsy maharaka ny dian'le filoam-pirenena ka le filoam-pirenena tsy fantatra hoe aiza ny tena antondihany de saika misavorita ko izy menakafa le tena fanovana gouvernementa zay tsisy an'ireo lalan'ireo mihitsy no tiako antaninany député Todjo ianao raha teo manana zay kasiketina hoe mpampianatra pikaroka zay nandalo fampiofanana marobe zay mety mahita an'izay hoe nilesoko ny fanjakana teo aloha sy le am'izao fotoana zao mihitsy raha gouvernementa nresantsika ia alohany amaiko anao faniry de hoapiko kely ny teninao sy honorable fiainy teo lasa mampianatra indray eta hoe rehefa ijeritsika ny fampandrosoana ny tanjona amin'ny resaka macroéconomique de zavatra anankitelo no tokony tataniny ho géren'ny mpitondra zany ny voalohany de resaka mijery ny croissance économique aloha no jereny zany hoe promouvoir la croissance économique le ahoana zany no fomba ampandrosoana iakaran'ny taux de croissance zay zany no tokony atao voalohany zay nge mampatratsika ohatra zao le secteur privé PME sy PMI entanina ny olona mba hanangana orinasa de iny ke ny lasa famokarana avy eo de miasa le olona de io koa le resaka politique de devise na patrimoine de devise ny any ivelany ny étranger zany ny investisseur étranger entanina anao orinasa eto Madagasikara de mitondra devise zany de miakatra ny production de miakatra nge ny taux de croissance miakatra ny PIB sy ny PIB de miakatra ny taux de croissance ao anatin'izay zany ke no tokony ataonareo fa zao nareo lasa ny PPN ndray lasa importena ny varoka sy ny karazana nefa exportation no tokony atao de miditra ny devise de rehefa amin'ny exportation no ataotsika inge de io ariary mitsitotonga anio inge importation mahatonga fa rehefa exportenao le izy dia miakatra ny sandan'ny ariary ao anatin'le izy zay nge no tokony atao voalohany ny faharoa de jereva ny équilibre intérieur objectif amina macroéconomique zany ny équilibre intérieur zany de ahoana zany hoe tataninao zany ao anatina firenena anankiray ao anatiny jerevana hoe ahoana ny fomba maîtrisena an'le vidim-piainana aloha ny inflation zany zao tena tsisy raha zao zany mila maîtrisena zany équilibre intérieur tsisy équilibre mihitsy zany am'izao anatin'izay io zany vana voalohany aingana zany ary fahatelo ny équilibre extérieur zany inona zany resaka balance de paiement zany mila tatanina zany ary indry zany ao anatin'le izy zao tsisy fanazavana amin'ny resaka faiky am'izao hoe ahoana neo anao raha am resaka faiky zany fa élargie de crédit de tokony atao le vérité de tokony appliquena zany amin'ny fomba ahoana zany ho appliquena an'izay tokony anticiper zany tsika vao raiko sy guerre-ny Ukraine sy Russie io de tokony efa ny anticiper sady tsika fa iakatra nge ny solika efa $150 zao ny baril am'izao eza le anticipation anareo anatin'izany fa de tsisy mahay resaka finance publique avy ao na resaka socio-économiste avy ao na sociologie avy ao andrina an'izay fiarahamonina sy ny toe-karena sy ny finance publique zany ao aminareo zay nge hoa manaraka ny avaravarana samy gasika tongava aty amin'ny président valamana aty amin'ny atokotim de atoronareo de ampianarinareo tsy mamenatra ange zany firenena iombonany ty zany tokony alaminareo zany aryndrao reo anankitelo zao reo maika am'izao de sur ave hita am'le fantaninao am'izay anaova gouvernement ianao voavinany nisy gouvernement vovolanao inge mivona isy voafito volana latsaka zay nisy embolana tamy vovolanao anina fa zany isan'ny menimenina teto hoe ahoany ty volana ho ty ianao atina tena mpitaona nanendry mamboara gouvernement fa zay tena nianatra rery zala rery sa tsy nianatra fa nareo vety tsy hainareo ve hoe ny fananganana gouvernement fandravana gouvernement so fananganana gouvernement zany tsy mety ny fananganana zany atenatena mpitaona fa tokony mifanaraka amin'ny année budgétaire tompoko ny fananganana ny gouvernement satria tsisy nina raisin'le ministre misy nge hoe
na ny budget ota taniny ary inona ao anatin'izay de tabataba mihitsy am'izay anisany moa septembre octobre zao aloha mbambana rany le izy hoe alohan'ny mois d'avril zany loi de finance rectificative de mba kadatsangany le zay nge nilaina ny mpanohatra rectifie ny zavatra ataonareo ao anatin'zay fa teo nareo fanovanako gouvernement ary tena mpitaona foana zany no ataonareo ao anatin'le tsy mety koa ny manovany ny structure organigramme ary tena mpitaona fa jerevy le ministre zay niotendreny ny filoam-pirenena sy ny prime ministre vo eo izy de anovany ny structure sy ny organigramme mamaika azy tsy mijery koa le ministre hoe fotoana ave zao sa tsy fotoana tsy an'le ministre koa ny zany satria lasa mikitika zavatra marobe mikitika de lany fotoana amin'iny de lasa na le budget le io nge misy hoe nomenclature na fomba iexercena io nge ao anatina loi de finance nge ny ainany loi de finance initiale sy loi de finance rectificative mila joueny zany mila jereny zany rehefa hitantana firenena anao rehefa anatina pouvoir exécutif anao de tokony mahay mijery an'zany zany anao ao anatin'le izy fa tsika zany tena sady incompétent tsy mahay resaka finance publique tsy mahay manendry olona amin'ny fotoanany de lasa tsy mahagaga raha la ny androtsika amin'ny fanovana sy fananganana gouvernement ao anatin'zany zany tokony io zany a misy zavatra jerena zay orthodoxie financière zany famille ary efa nampianariko zany efa nampianatra politika publique teto nampianatra finance publique teto ka zay nge aminy tena hoe olana ao anatin'izy de zao sotsika de zao ndray hoe andrava hoe anovany gouvernement ao anatin'izy ao anatin'ny article 63 vakio membre gouvernement zany de ao anatin'zany ny premier ministre maninona tsy esorina le premier ministre nga ny premier ministre tsy responsable am'izao fantrana mahazo ny vahoaka malagasy zao tsy fampandrosoana mahazo ny vahoaka malagasy zao rem-pirenena lasa ny karana sy ny mpitondro zao chef de l'administration ary le filoam-pirenena manendry koa ahoana ao anatin'le izy zany a tokony ho jerena daholy ao anatin'izay ka io zany de efa eninay ny zavatra ho ataonareo zany a ao anatin'izy jerevo fa iza misy hoe ministre ny tourisme ministre ny transport am'ty valizy mandeha kodiarany ty nationao mihitsy moa le ministre ao anatin'le izy de mifanitika le ministre anakiroa fa iza le atao hoe solidarité gouvernementale zany ary tsy anananareo tsy hainareo aizy zany de mifamily ao anatin'le izy de zao sao eny hoe efa fa esorony ny rasonina na rahabe de ampiasaina daholy ny ainao manjery ny olona rehetra iaro ainao manjery fa hoe hoesorina le izy io a de zao rehefa hitantana nge tsy zay falifalinareo no atao tsy zay falinareo ary tsy afaly ny vahoaka no atao amy zavatra ivelany fa rehefa hitantana zay asoa ny vahoaka no atao ry zareo de mba tsy rehefa am'izay le mahasoa am'izao herintaona kely sisy zao zay nge tsy vitany hoe manao reo maraka sy manao critique constructive fa maome vaholana misaona nareo an'andriamanitra ary zay mahafany ty miara-manonja eto amin'ny mbs ty zay de maome vaholana foana faniry isika de maome vaholana foana ary zao efa tsy hitantsony zay atao efa rendrika ny sambo efa miady atrandro zareo de nitady ataony zao de ampiady ny fanoerana ary indrindra fa ampiady ny amin'ny rmd ma sy ny tim indrindrindrina zany no mitenanao fa raha ny tim aloha sy zay misy ana la ny andro anareo tsisy tim miady zany tokana ny tim zay tarihan'ny flora valomanana tsy ahitany zany efa firy taona zay ny tim atao efa roapolo taona nge misy foana ny tim ary jereo fa flora valomana trano no mitantana azy ary jereo zany hoe olona bureau politique ao anatin'ny tim zany ampiadina ny bureau politique sy ny maire ny bureau politique sy ny député samy député mialamaina eo nareo tsy miady zany say tsoroko aminareo zany tim de ray tsy mivaky de ho hitatsika eo ny candidat zay omeny ny mpanohatra sy omeny tim de ho hitatsika eo le izy hoe miady ve sa tsy miady ansisany no ataony zay ampiady ny tim sy ny mpanohatra am'izao fotoana zao raha ny tim manokana ro nyresanao ama tim ama député tim iala mainy nareo olany andro eo nareo tsy miady zany zay miady ataonay de ady amin'ny fahatrana miady am'ty scandale zay ataonareo ty ary miteny zavatra tsy mety
zany eto anay ary zay olomba vitanay ary zany ny toromarika sy ny fitasaina nomen'ny florafanomanana anay. Eny ary hiditra amina adevitra hafa isika zay veritsika fa tena miankina amin'ny fiainan'ny firenena dia ny tontolo ny fifidianana izany. Zay tontolo mpifidianana zay dia betsaka ny adevitra mahakasika an'izay ary teo moa dia nambarantsika mihitsy ny feoan'ny vondrona Europeana ary betsaka ihany koa ireo fanehoan-kevitra zay mandeha amin'izao fotoana izao raha fifidianana ho any resahantsika zany dia efa samy miteny rehetra satria nambaranareo koa tao anatin'ilay hoe motion de censure ny gouvernement zay ny hoe ataovy amin'izay lay refonte totale. Le refonte totale nefa ohatra mbola tsy mahita fofopofony na sombitsombona na lalan'izany tsika amin'izao fotoana izao dia mahatonga ny rehetra hoe fa inona ary ny tena tian'le fanjakana atao dia ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia mihazakazaka manolo ireo président fokotany no ataon'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao ary rehefa manolo ny président fokotany ny fitondram-panjakana dia ny ataon'izy ireo ao anatin'izay dia mametraka zany ny amin'ny hoe efa antitra ny teo aloha efa betsaka loatra lay hoe fotoana zay nanaovana zany asa izany ka izany rehetrarehetra zany dia nanokatra adevitra izany rehetrarehetra izany. Izany indrindra no hidirantsika amin'ity loha hevitra iray ity satria ny teo anivon'ny fiarahamon'ny pirenena mihitsy no miteny amin'izao fotoana izao mahakasika indrindra ny teresaka lisy mpifidianana ity sy ny hoe hiatrehana fifidianana ho avy eo dia angatantsika namana teknisiana zany andefa nyty fanadiadiana nataony mpanao gazety ny MBS ity teo anivon'ny KMF Knoe zany na lay fiarahamonim-pirenena zay manao ny fanarahamaso ny fifidianana fa ny resaka mahakasika ny lisy mpifidianana ny resaka mahakasika ny resaka fokotany ity ny resaka mahakasika indrindra ny ho avy ny fifidianana ho avy eo ny KMF Knoe tamin'ny alalan'ny Front National Technicien. Misoky mangina miasa mangina amin'ny fanomanana ny alabato ny mpitondra fanjakana satria efa hita fa miezaka mametraka ny olony ho sefotrany izy ireo. Dia miteraka korotana ara-piarahamonina io letrezana fanesorana sefokotany io satria olony mpitondra dendre amin'ireny toerana ireny fa tsy voafitim-bahoaka akory. Satria ny fikitikitena sefokotany dia misy fikitihana ny resaka fifidianana ihany koa azadino fa ny sefokotany dia agent électoraux. Ireny no raha anao refontsika dia ireny nilay mpisehatra voalohany ery miaraka amin'ilay olona roa na efatra zay tendrena ao anivon'ny fokotany. Raha ny lalàna dia mipetraka hoe rehefa miditra amin'ny asany ny ben'ny tanàna vaovao dia tokony hirosoana ny fanendrena sefokotany ka ny fomba fanendrena mifidy aloha ny olona dia izay mahazo vato be indrindra voafidy ny olona no tendrena ary mipetraka mazava ny lalàna hoe raha misy fahabangahan-toerany sefokotany na fanesorany sefokotany zay azo atao dia arahina foana ilay procédure fanandrena sefokotany zany hoe mifidy ny fokon'olona na ny fokotany zay vao tendreny chef district. Ny zavatra nisy tato ato tsy dia zay loatra zay zany tokony raha tena manana volonté hanatsara ny fifidianana ny fitondram-panjakana dia io zay hoe arao reny fitsipika rehefa voahaja ny texte na izay nge tsy hiteny. Modidy ny fanjakana tsy fantatra treto ny fanitsakitsahan-dalàna izay ataony satria voalazany lalàna fa tsy maintsy irosoana ny fanivana manontolo ny lisy mpifidianana na ny refonte totale ny lisy mpifidianana izay atao isaky ny folo taona. Mbola matokany io liste io ve nareo? Io liste io ve atonga ny olona andeha hifidy raha ny fijerinareo azy? Zay liste atsika ihany no mitabataba hoe doublon hoe sinisisa ka zay zany mietrehitra hoe ary zay tsy mietrehitra hoe tsy hanao zany ny fanjakana fa ny souci kely angamba hoe tsika gasy mako mahay hitatsika foana lalàna le hoe refonte dia mahita zavatra atao akaikaiky eo fa zahay zany te hiteny hoe ajao reny lalàna. Araka izany dia mila tonga saina ny mpanao politika sy ny vahoaka malagasy satria tsy hita taratra amin'izao fihetsiky ny mpitondra izao ny fahavononana hitady fifidianana madio sy mangarahary ekeny rehetra eto Madagasikara. Ninitsika nalefa mihitsy ny fanadadiana nataon'ny mpanao gazety ny MBS iny ny Front National ny KMF Knoe iny resaka iny andreo matoa solombavam-bahoaka isany ny amin'ny hoe mbola matoky an'io liste io ve nareo ary raha fifidianana zay avoay ny texte ahafahana miasa ao anatin'izany indrindra ihany koa toy ny resaka fametrapetrahana meloha filopokotany ty.
député feno ianao mety manana ambara ihany koa manoloana n'izany tontolo mpifidianana zany voavy niatrika an'izany tsika ary victime zany ny antokotiko Madagasikara tamin'ireo fifidianana nyfanesy filoham-pirenena solombavambaoka be ny tanàna hatramin'izao moa zany dia nisy be ny tanàna lanta amin'ny antokotiko Madagasikara zay nambara ny seny kanefa rehefa tonga tany tribunal administratif dia lavin'ny tribunal administratif tokony averina fifidianana tsy naverina mandraky ny androany tena hoe nanao randran-tarihana avy any amin'ny filoham-pirenena ka mandra-pahatonga taty amin'ny be ny tanàna lay kilalao maloto ao anatin'ilay lisy mpifidianana député feno fijerinao an'izay hitatsika raha ny zavatra nampisy olana teto amin'ny firenena voalohany indrindra dia io resam-pifidianana io foana angamba ary inoko fa zava-dehibe ho an'ny vahoaka malagasy io ny tena zava-lehibe indrindra ary nametraka fanontaniana moa tamin'ny zareo seni hoe hoanao anty refonte ty ve nareo sa tsy hoanao satria raha ny lalàna misy isaky ny folo taona izy io no tokony atao raha ny valitenin zareo dia hoe tsy manana vola naovana azy zany tena le aimbe n'le firenena mihitsy zany no tena ataontsika tsinitsiny aleo ve tsika miady eto zany dia tsy atao le refonte zay ve ny tena tadiavina sa hoe mba isin'le fifidianana madio mangarahara ekeny rehetra dia tokony irisotsika alohany zay hoe refonte ny liste électorale zay mahita volontsika rehefa tena atao rehefa tena manana volonté ny mpitondra fanjakana satria hainy firenena voalohany indrindra aloha io fa matoa ajanontsika amin'izao dia misy olona mahazo tombontsoa anatiny dia ajanona amin'izao le izy ny raha izao efa fitoam-piasan'ny fitondram-panjakana zao tsika zary metrehtra efa diso tara ihany raha hanao ny refonte fa tokony ho tratra aloha hatreto raha tena manana an'izay finiavan'izay ny ao amin'ny nivony seni manarak'izay ty resaka toy an'ilay resaka natao ny avao amin'ny KMF knoe teo ty resaka filoha-pokotany tendritendreny tsy ingamy zay efa impiry nanao antsoantso tao amin'ny assemblée nationale io tamin'ny ministère ny intérieur fa ho tapitra ihany ho ty fanjakana mbola tsika tsy misy zavatra miovy zany io fa dia lalaovinety foana le izy zay tendritendreny zareo any dia iny hitany hoe hiditra any amin'ilay kilalao maloto araka le ntenenin'ny KMF knoe ngamba zay no tena tsy irisonjareo amin'ity fifidianana ty inoko fa Iranantananarivo mbola tsisy fifidianana président fokotany zany aloha hatramin'izao ny oara zay hita tena miasa tsoahana indray satria hoe mba misy ihany amin'ireny chef fokotany reny mba olona neutre azonao raisina fa voafantatry zareo hoe zay reny dia tonga dia tsoahany rehefa tsy tonga dia maka le loko politika an'izay mitantana ny firenena amin'izao fotoan'izao ka za eto dia mamerina ny antsoko foana hoe ho an'ny ao ministère ny intérieur hoe ho ataonareo ve sa tsy ho ataonareo le izy indrindra député Totsoa talohana solombavambaoka anao dia lefitry ny be ny tanàna ianao ho an'ny teto amin'ny commune Antananarivo renivohitra zany dia mahalala tsara ianao ny texte sy ny fomba fiasany amin'ny fanendrena le be pokotany dia nazavainy teo nivon'ny KMF knoe moa zany aoriny fifidianana be ny tanàna dia miroso amin'ny pitsopitsony araky ny lalàna fametrahana filoha-pokotany ity zany dia ny intérieur mihitsy no ny sitona an'le izy dia manao an'izay tiany atao dia eo koa akoatran'izay zany lay hoe alefan'izy ireo tsy kelikely lay lafin'ny tontolo arabola eny anivon'ny fokotany arakarak'izay mapetipety an'le fitondrana sy le eritreritra le fitondram-panjakana zany rehetrarehetra zany nefa dia misy fifamatorany amin'le resaka lisy mpifidianana refonte fa tsaralina na hoe révision annuelle ny liste électorale zany député Totsoa tena olana be io ary ny ataoko mpanohatra ho sy ny team manokana anke vonina amin'izany fifidianana zany fa zao kosa ataovy mazava ny fitsipita voatsy mazava zany ny fitsipidalao dia tsisy hitsofoka amin'izany misy eto ary tsisy anaky an'izany tsisy anaky lembena natsony eto ary zay ny fanoerana zao dia efa mitambatra efa miaraka ihany koa amin'ny société civile efa miaraka amin'ny comité international amin'izao fotoan'izao ary fantatra ny comité international daholo ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoan'izao tsika laonjaza ny firenena teo ary efa niaritra ny mpanohatra sy ny vahoaka tamin'ny doublon maro sy ny karazana fa mitindray mitondraka ty kosa
dia apetrao tsara ny fitsipitaloha apetrao fa tany matandalana i Madagasikara ary eo a ny acteur rehetra zao a efa miaraka ataoly am'zao faniry hoe ahoana ny fomba anaovana nyty liste électorale ty io zany a tsy fiabila mihitsy eo am'zao fotoana zao ary zao no tena kao olana io de zao efa 3 millions mahery zao ny électeur am'zao fotoana zao a tsy tafiditra anatina liste électorale hitanay zany miaraka amin'ny société civile ao anatin'zany ahoana no hoan'ny ekenany zany de atao aisa zany de ahoana overezinjo zany overezinjo olona ao fantatry daholo zany mila petraka mazavo zany aloha am'zao fotoana zao koa ny betabe ny mineur ny zaza tsy ampitaona sy ny olona efa maty mbola soratana ao anaty liste électorale hoe lasa mifidy zany le olona aveo am'zao fotoana zao olana faharoa zay fantatry daholo ny zavatra ho ataonareo zao koa de ny doublon misy doublon zao a zany hoe misy million ana carte d'identité nationale kara-panondro de zao betabe no ataony fa zao mitovy ny anarana samihafa fa ny numéro mitovy zany ao anatina liste électorale zany mbola ataonareo zany fantatry daholo zany olana zany mila vahana miaraka zany no faefatra zay tsy mety koa na atanao de ndreo faoty na liste électorale voasora anaty lalàna zany a isaky ny 10 taona tamy 2012 a no nisy farany zany hoe am'ty 2022 ty zany a de tsy maintsy tokony anao tsika zany hoe refonte zany am'zao 2022 zao 10 taona zany io zany a io code électorale io zany a de io zany ny source na fraude électorale zay zany ny olana am'zao fotoana zao fany tsy maintsy vany tsy maintsy tsisy anaiky anyreo fa fantatry daholo zavatra ho ataonareo reo nyteneniko reo zany arisany olana faniry am'zao fotoana zao eo ihany keo zao am'zao fotoana zao de eto Madagasikara tokony apetraka zany hoe tsy fisin'ny disposition légale amresaka pré-campagne électorale fa zao ny mpitondraky efa foviny izy manao karazana pré-campagne manao totosika fameny anao vatsy tsingy anao tokanana volam-boaka ingireny de mirehare na ny filoam-pirenena na ny solombavam-bahoaka na ministra hoe zay nanao an'io volam-boaka ingireny le volam-boaka ataonareo ary tokony azo daholo ny olona rehetrarehetra isa tokantrano isa mbaravarana fa mihinana io fotsiny nomenareo ary tsy tokony reny fotsiny ary nomenareo tokony avy 10 eny avy 20 eny ary efa vorato tokony asa maritra ary nomena fa tsy zavatra tiptopy salamle fantatray zany ary zany zany a tokony asina eto Madagasikara zany fisiny zany disposition légale zany fanira amin'ny resaka pré-campagne électorale zany to renge ny any ivelany ao anatin'izy tokony resahana koa amin'ny fividiana ho avy eritaona ny financement amin'ny resaka campagne électorale io zany a dia tokony asina plafonnement io hoe zao ihany tsy ohatran'le teo hoe 198 millions de dollars jire voany any amin'ny pays mandroso rehetrarehetra ny firenena mandroso hoe ny Biden satrompe izay 40 millions de dollars ny atsika 3-4 fois an'izay tokony misy hoe tsy mihoatran'zao ianao zany ao anatin'izy de mba mitovy daholo le candidat mitovitovy zany ao anatin'le izy fa atao resa-bolana atao fividan'olona amin'ny resaka t-shirt sy ny royal ariary sy mienaka siana de zany ngeno ataonao izy ianao zany raha tena hoe olona mitondra ianao na mpanao politika ianao de zao atao le asa soa le asa sosialy le hevitra atsara sy asoa ny vahoaka malagasy eo inany politika hoentinao raha toekareny io raha politika ara-sosialy eo ny fanampianao ny ola zao atao fa rehefa tonga kosa ny fitaom-pividianana de zao azasina zany izy any ivelany inge tsy misy zany hevitra no ampetiny ny hevitra débat ny olain'ny olona hoe inona ny vision inona projet de société am'le antoko politika faniry zany zany io plafonnement io zany tokony resana zany alohan'ny sin'ny fividianana eto Madagasikara ka misy an'lay komity mpanara-maso ny fiainan'ny antoko politika CVFP izay le manara-maso ny budget ny campagne iny de veranjavana teo ny asan'iny anarana fotsiny petra ny CFM inona ny ilaina azy le teteneninao zay inona ny ilaina azy fandaniana volam-boaka fotsiny zany CFM sy ny karazana tsisy le asa atao ao anaty io koa de zavatra tsy maintsy apetraka koa izy le neutralité de l'administration tokony apetraka daholo zany hoe ny olona anatina administration de tokony neutre ianao fa tsy ao anatina administration anao de anohana amin'ny fitondrana anao de
ataonao orange daholo ny zavatra rehetrarehetra de rehefa tsy mifanaraka am'le hevitra politika anao de esorina le directeur régional esorina ny train ny chef psychodire any amin'ny fianaratsoa zao menomenona ny vahoaka any ary mbola amafisiny eto izy efa tenintsika te zany faniry fa olona mpivady ny directeur régional amin'ny énergie mihiny zany ve de aiza le népotisme gne zany e favoritisme nga tsy misy olona mahay akoatrin'ireo mpivady reo anatin'le izy zany zany a tokony ho jerevina daoly a ao anatina zany fitantanana zany faniry eo koa ny CNI ity io CNI io zany de lasa organe non inclusive io lasa miankin-doha amin'ny fitondrana amin'ny fanjakana misy dépendance politique sy dépendance financière ny fitondrana ny fanjakana keny manoana ara-bolan'ireo normal izy sady olonao le izy olona nareo no nametraka an'ireo teo ny institution zay nametraka an'ireo olonareo tsy inclusive zany e ona no anakena zany donc le crédibilité en élection no mise en jeu zany mise en jeu efa fantatsa comité international zany efa mena vela ampianarina zay efa société civile efa resy lahatra an'zany ny fiangonana efa resy lahatra an'zany ny acteur rehetra ka zay nataoko hoe vonina no fividianana ny fanoerana fa ataovy mazava aloha ny fitsipy-taloha ataovy mazava le fitsipy-taloha fa samy nianatra tsika eto ary samy tompo-tany lazana samy tompo-tany samy malagasy tsika fa aloha tsy mifanambaky aloha tsy mangalatra efa niarepirentsika ve efa nangalara efa angalara taona de mbola ty am'le zo fototra le fividianana ndray faniry no angalarina ao anatin'le izy tsisy anaky an'izany tsony kosa eto hoe na eo koa ny ACC io ACC nke faniry zavatra institution tsy crédible olona zareo daholo ao anatin'le izy tsisy neutralité zany a ao anatin'izay ny recommandation zany ny vahaolana zay omena zany ny fanoerana indrindra fa ny atoko tima zay anisan'ny hoe pitary lehibe indrindra ao anatin'izany antoko fanoerana zany fa izy nazo vato-be indrindra ao anatin'izay a ary manana tena hoe maizy azy a ao anatin'izay miaraka amin'ny fanoerana rehetra ho a sy ny acteur rehetra sy ny resako anao teo a de tsy maintsy atao nireo fonty liste électorale alohany sy ny fifidianana ary zay a de tsy maintsy a le fonty liste électorale minimum 6 mois tokony ny anaovana zay efa maritra zo tsika itra sy volana sisa tokony mois de mai zany nanao an'izay de mba vita novembre farafalika matiny ozy ny tanora de 1er décembre am'izay a mba manao réforme an'izay zany a ao anatin'le izy manao révision zay zany a manomboka 1er décembre hoe izy izany tafiditra izany tsy tafiditra ao anatin'le zay efa mana sosikevitra aminareo ao anatin'le izy de zay zany a mila lalàna velona mila ny solombavam-boaka sy ny sénateur koa zany ifidina zany hoe code électoral amy lalàna amin'ny resaka CNI io fanatsaran'io CNI io mba tena ACC io mba irahany rehetra zany amy session ordinaire manaraka zany a zany tokony alefa ordre du jour koa mba zay mba olo mbafidy olom-boafidy ary mivoaka ho mijery zay zany mbola anatsonay ny olom-boafidy ao anatin'ny fitondrana tsy hoe maronisa nareo de maronisa fotsiny a anangatanana fa tsy manan-kevitra ao anatin'le izy malala an'izay tsika amiko e nareo solombavam-boaka ny sirana toerana moa zao de tena tsy hitako mihitsy zay hoe inona no ataony ao anatin'le izy zay zany a anjara asan'ny solombavam-boaka zay mametraka ny lalàna zay zany ao anatin'izay ary farany a zay sosikevitra am'izay liste électorale titenenao zay faniry de efa namoaka ny fanoerana hoe mila concertation io national mila concertation nationale io zany a ahafahana hoe mba ho processus inclusif mba ho tafiditra daholo zany a ny acteur rehetra amin'ny famolavolana an'io zany zay zany a tsy maintsy ilay zay tsy maintsy mametraka cadre juridique anankiray zany isika ahafahana hoe ahoana le crédibilité an'io reo fontena liste électorale io mila mpanohatra ao mila amin'ny fitondrana ao mila ny société civile ao ny acteur rehetra ao mamola volana io zany a ao anatin'izay zay nge lena le concertation nationale le tokony impliqué eo daholo zany a ny olona rehetra ao anatin'izay zay zany zavatra atao vitatsika amty taony ty zay rehefa misy le volonté politique de tsisy zavatra tsy ho vita zany raha tytsika zany ny lamina faniry raha tytsika ny siny tena hoe filaminana ara-tsaina filaminana ara-politika filaminana ara-toekarena ara-sosialy a de tsy maintsy tomombana aloha zay zavatra hoe alohan'ny fividianana zay atao hoe fa de sanatsiva tsika no guerre civile ety iady an-trano ety hoe
nyvoaka efa mosareny e nyvoaka efa sahirana e de aloha zany mba aseho atsika zay fitiavatandrazan'zay hoe ny gasy a tsy ny afrikanina sy ny vaza ihany mahay mijery an'zay mahay mifandamina fa tsika hoe tokony aseho atsika zay hoe mahay mandamina ny gasy mahay mifampiaino mahay miresaka tsika ao anatin'zay ary efa nao zavatra anankiray zay foana mavoan'ny mpitondra ary zay foana no teneniko azasiana tsony hoe izay mpitondra na nareo mpanohatra ao anatin'izy fa misy zavatra mba tsara mba hoe zavatra mapetraka ho an'ny tanindrazana ho an'ny zanaka mampara rehetra faniry de zao ataovy hoe tia zavatra tia de ho an'ny vahoaka ho an'ny tanindrazana nanaovana an'zay iza zao nareo député ty namako reo asa vao manao zavatra ray manao asa sosialy anankiray nafoto-dravitra aza tsy nytia mainga mampina fafaniry fa ny malagasy rehetra zay misy anatina circonscription zay misy anay ary misy ary tsy circonscription misy any tena fa tonga ny olona de ampina ny olona ao anatin'le izy zay zany efa naseho an'ny tim zay ary voataiza ao anatin'zany ny tim hoe tsy manavakavaka rehefa malagasy izy ka rehefa misy zany zavatra tokony fanampiana na amin'ny hevitra io na amin'ny fanampiana ara-tsaina io na ara-bolo io na ara-pitombana io a de tsy manavakavaka fa ampiana ataon'ny olona arak'izay fahefamividy arakarak'izay fahefanao zany a no anao zay maika moa fa eo amin'ny fitondrana zay volam-bahoaka nge no volam-pazakana ampiasainareo io e ataovy amin'ny rariny le izy ataovy any amin'izay tena hoe lara-pahamehana ataovy any amin'ny hoe inona ny filan'ny vahoaka ao anatin'zay zay zany faniry no marana nateniny ngama am'izao fotoana zao ary style lava misy zany androany amin'ny vahoaka malagasy hoe député roa laby zao a miaraka mbola hitodika ato amin'ny député feno ihany aloha mahakasika an'izay satria misy député feno manko a de anisan'ireo zay mifandray matetika am'ireo diaspora ny ivelany zany a sy manana fivezivezena fa ny fitondram-panjakana de anisan'ny nakan'le fanapahan-kevitra hoe alalana fahafahan'ireo diaspora ny ivelany mifidy zany France vao resaka ao anatin'izay a de misy firenena vitsivitsy ny resahanao anatin'izay betsaka ihany nefa noho ny menimenina ao anatin'le hoe fomba hataon'le fitondram-panjakana araka le fanambarana ataon'ny ambasady Madagasikara ny Frantsa zany amin'izay pitsopitsony samy hafa izay inona ny azo resahana mahakasika izay indrindra député feno ny zavatra tiana olazaina de hoe alohan'ny nanapa-kevitra ve mba ny antso sy ny fampidinika tamin'ireo diaspora reo ny ministère ny affaires étrangères voalohany indrindra zay tsika manana ny direction diaspora ao anatin'ny ministère ny affaires étrangères eo fa tsy hoe miteniteny fotsiny lay filoha tonga nandalo nitsidika ireo diaspora hoe ifidinareo am'ty de mandeha ho azy vita fa ny zavatra ao anatin'izay de nareo diaspora mametram-panontaniana hoe inona ny tena lalana izorana afehezana nyo fividianana madio sy mangarahara ataon'ny diaspora io satria raha ny zavatra napetraka amin'ny fanjakana dia mbola raha namorika an'le note alohany ianao zany de resaka carte consulaire de zay ny ilainy zareo nefa matahotra koa le diaspora hoe izy ty hoe fandrika politika fandrika politika satria inany antony satria any ivelany maro tena maro ireo pitsikera ary mpanisy mafy an'ity fanjakany ty angama raha enitsika dia hoe hitadiavana an'ilay identité an'le olona fotsiny ve tena tetikady nyty fitondrany ty aloha de be mifanontaniana mipetraka aloha fa raha za manokana zay nresaka tamin'ireo diaspora de hoe alao aloha mazava ny fitsipy-dalao zay vao iroso any amin'izany zay fa tsy hoe mifandrom-pandriana eto fotsiny de andeha anoratsoratra any amin'ny liste électorale fa tokony anjara asany ao amin'ny manana ambassadeur maromaro tsika any Europa ohatra satria ny Europa ihany no tena voakasiky ty fifidianany ty loatra eto de tokony miantso ny ireo diaspora tsy akanavaka mihitsy any zareo satria ny diaspora manko de mazava tsara any ivelany any misy diaspora tena mpanohatra fanjakana ary zay ny tena masamy hafa azy am'ireo eto toerana tena malalaka izy amin'ny fitenenana satria hitatsika ny antso-tsay mahazo ny fanoerana eto toerana de reo mba anisany manosika ny fanoerana koa ary samy mahalalitsika hoe
ny akabetsahany fipoahana skandala teto amintsika miainga avy any amin'ireny diaspora ny ivelan'ireny daholo angambana tsika tanterana ary indraindray somary tsy mahita fa ny any ivelany tena hoe manana izay zo amin'ny amin'izay firenena ipetrahany hoe ny fitenenana dia manana zo ny olona hiteny ny marina sy afaka mitsikera afaka mitsikera zay zavatra tiany itsikeraina fa eto amintsika vao mitsikera manko de tonga de fahavalo daholo zay mitsikera cybercriminalité zay ka any ka isorana za eto de misaotra andreo diaspora masamijoro amin'ny firenena na izy na iza tena manampy ny vahoaka malagasy amin'ny akapobeana ny zavatra ataondreo diaspora tsy akanavaka ozy izy satria tsika matsiaro ny fahorian'ireo mpiray-tanindrazana izy hoe ataony mpitondra tantely afadrakotra ny are-pirenena ataony mpitondra fitapitahan'ny mpitondra ny vahoaka malagasy ka zay miteny rehetra de cybercriminalité daholo de iny ny tena hoe isoraka an'zareo satria malalaka ny faneho-kevitra ny diaspora ary mbola mampirisika an'zareo hoe toizo fa ny Madagasikara dia tanindrazantsika na ny ivelany aza misy anareo dia tsarona foana fa ity Madagasikara ity dia tany ionenan'ny malagasy rehetra na tsy maintsy iveriny eto ny akabetsahany vahoaka ny reny olona any amin'ny firenena samihafa ny ivelan'ireny ka io fanirina mipetraka any ary zareo fo amin'ny malagasy dia ao amin'ny malagasy rehetra foana na ahoana ary zay mba anjara briky hoetiny dia isorana azy be dia be zay eny ary amaraparantsika fa alohan'ny teny faranantsika député Totsoa député Feno de amaky reo soratra sosikevitra fiarabany isika de raha misy mifanandrify amin'ny fivahinianana reo mirahalahy eto moa de arabasoa arabatsara izany angatatsika namana teknisiana zany andefa zay soratra voniny eo moa zany satria nataotsika fomba fiasa zany eny ary zaka randry mitantsoa salama daholo de miarabany zaka ihany koa zany zay manaraka ny miara-manonja ny manaraka dia avy amin'iza zany Ertina Rarson bonjour to tapaka indray ny MBS Home Star Times zany hito moa zany mbola manao ny ady tsika araka ny nambaran'ny député Fetrarala Mizafombololona ny hoe hiverenantsika ao anatin'ilay tena hoe canal 7 parabole Star Times zany de mbola ao anatin'ny ady daholo zany rehetrarehetra zany finotsika fa raha ohatra ka tsy kanosa ny fitondram-panjakana ka malalaka marina ao anatin'izay hoe faneho-kevitra fahalalana amin'ny teny demokrasia zay de everina fa tokony amerina an'izany zao fitondram-panjakana izao ny manaraka de Krista Rasoa na Ififi miarabanareo tompoko indrisy fa navoaka tato amin'ny Star Times tana indray ianareo saingy manapetra ny zavatra rehetra mahereza isika rehetra ary tena nanaraka zany pijerentsika satria misy nahitantsika atao anatin'ny Star Times kanefa dia tsy nandeha tsony indray zany tsika ao anatin'izay Star Times zay de mampalahelo zany moa zany fa de ny vahoaka mihitsy moa nitagy an'izay de veritsika fa ho avy ny fotoany tsy maintsy tafaverina amin'izany daholo tsika fa manana finoana satria ny ady moa de mandeha tahina ny ary ny arinina ia zany efa ny fanoana foana ny samy madinika fa saingy aiza no tamberina andraikitra ny fanjakana kosa raha aman-drenany tokony ny zanany raha ny sosikevitra zany avy anenevon'ny mpanaraka antsika zany manaraka ao anatin'izay faneho-kevitra amin'ny Facebook zay ary rakoto kopakopa tanàna daholo de fahaly indray miaino anareo atao amin'ny MBS miara-manonja makasitraka tompoko de mahereza be zay ve sa mbola misy namana teknisiana raha mbola misy dia toy izantsika ihany fensora bendrina marina mihitsy zany hoe ianao mpanendry mihitsy no tsy manana fahaizana hijery zay compétent dikan'izay nanaraka tsara ny le faneho-kevitra ary efa manomboka voarain'ny olona lizy hoe tsy le fanoloana ministra vitsivitsy ao anatin'ny gouvernement fa miainga aty amin'ilay capitaine d'équipe mihitsy no tokony kotihana ao anatin'izany raha ary manana de miteny hoe miaraba tompoko de miaraba ny raha ary manana ihany koa izay eto anivon'ny miara-manonja itovy razaka ny tena endry TGV mitondra dia hangalatra sy amotika ity Madagasikara ity misaotra amin'ny tovo razaka izy koa dia nisy mpanaraka be atsika Imam Rabe Arso indrambika kely ny tenin'ny Zarefa ity Zarefa moa zany de lay mitarika ny RMDM any Fianarantsoa vao vahiny teto amin'ny Sahilas zao izy niaraka tamin'ny Clémence namoaka ny olona tany vatovava fa no zaraina tamin'ny Madiko ny vary
izy indray no nysamborona lasa ny volamena ataoko moro ilay olona nitondra ilay volamena indray no navotana tany ny skandala teny ambaty be ny basy indray no nysamborona mifanohatra mihitsy zany le zavatra mitranga am'izao fotoana zao indray mamoaka dossier ny olona izy indray no samborona tena hafahafa mihitsy ny zava-misy eto Madagasikara efa tena mivadika ny tany ny filoha lasa bizara varitsinjo evitry ny vahoaka daholo zany de misaotra membre Biarso e Carlina Carna dia miaraba atsika daholo de miaraba anao ihany koa zany miaraka amin'ny député reto Bruno Rabenandrasana salama tompoko de salama ihany koa Bruno Ininira Tsimba miaraba tompoko avy aty Paris bravo makasitraka député Todso Andremapandry voray député Todso bravo zany fensora Benrina marina mihitsy zany enao mpanindry mihitsy no tsy manana fahaizana hijery zay compétent efa teo ty faverina indray namana technician Rina Ratovoarinjaka mbola baiko ny vahiny daholo no mahatonga zao savorovoro eto izao Zaka Atila misaotra anareo député Tim mihitsy aloha fa tena mitsinjo ny mahasoa ny firenena tokoa ianareo makasitraka atrany voray député tsika zany mbola eto otrareo zay ny famaranantsika sady famakina nireo soratsoratra sosikevitra fanamariana koko député Todso député Feno fa de natomboko tato amin'ny député Feno izy de mbola ho atomboka ato any ny amaraparana an'le izy adiny ray mahery kely sika ny resaka teto dia mbola betsaka mbola satry ihany koa nefa ty resaka kanefa ny fotoana manapetra Christian Tabera ihany koa efa miodiody any ambadika any satria manakambara amin'ny fiainan'ny firenena izy Rina ihany koa mbola iverina antsika satria Rina koa amin'le mpanao gazety mandehandeha zay de mbola mikarokaro baovao tany ambadika tany izy mbola iverina antsika ndawar ny fisaorana sy ny fakasitrahana ampijery antsika député Feno Ralambomanana voalohany de misaotra ireo mpanaraka tsy tapaka ity fandarana ity agnamano atolotro faniry ary maniry ary miraro soa azy ireo hatrany mba ho salama ary inganie mba samy mivavaka ho an'ity firenena ity mba hivoaka am'izao zavatra mamirifiry mahazo ny firenena izao tsika rehetra de de manao velomanao koa ary makahiranao hatrany amin'ity fitondrana sy fitariana ty miara-manonjy tsika de torak' zany saorana ny namana honorable Todso Andriamapandry tamin'ny fiarahana tady tafatafa teto amin'ny hoan'ny tombotsoa ny firenena voalohany indrindra aloha ary zay no hitondrana iveloma mandrapitafy indray Nenar député Todso ya mankasitraka manokana atsika rehetra zay manaraka hatrany ny miara-manonja eto amin'ny MPS petabe ny vavaka misy ny naniry hoe ray volana ihany reo roa volana ihany reo de tsy mahavita an'io miara-manonja io efa heritaona mahery zao ity ihany tsika eto ka mbola mijoro ary tsy hitany hoe mijoro isika eto miara-manonja ny MPS fa voamaika mitombo be ny vahoaka miaino atsika ary tsara ho fantatry ny olo zany fa ny MPS de manerana ny Madagasikara na ny radio io na ny télé io ary fantatry fa miondana nyty miara-manonja MPS itianareo eo koa ny Facebook sy ny YouTube hatrany ampitan-dranomasina ankasitrahanareo ary ny ankerezina nareo ohatra de voamaika anao partage bebe kokoa hatrany nareo mba hoe namatsika rehetra any zany ny information rehetra sy analizy sy noentinareo tao anatin'izay ary tokoa de misaotra manokana le nanoratra maromaro teo zany misaotra manokana ny avany Paris moa zay nankasitraka ny tenako de misaotra anao manokana koa ny tenako Rina ngamby izy teo raha tsy diso misaotra ihany koa amin'ny hevitra reo teo fa marina reny mila tamberina andraikitra ny fitondrana tokony anao an'izay tamberina andraikitra zay ary eo ihany koa zany marina nitenareo teo hoe petabe tsy sasavatra tsy mety eto amin'ity firenena ity fa mivahoaka foana zany no misaka ny didiny ao anatin'izay ary tena hotsipena amintsika alohan'ny amarana ko azy de mbola avotraka ihany fa iray ny team ia tsy mivaky ninona fa fanapetiana zay atao aminareo de mahazo mametoky aho ary mametoky ny vahoaka malagasy aho fa iray zay ary aorinan'ny flora faramanana trany izy no kapteniny d'équipe mbola mijoro izy ary mbola ivoniny izy hitondra nyity firenena ity anarina nyty firenena ity ary mametoky anareo fa vitan'ny flora faramanana zany ao anatin'ny fotoana foy rehefa tonga eo am'izay fitondrana setsika fa mankera atsika tsy ho kivy efa taona mahery ary vita
maika fa heritaona sisa ary vahoaka malagasy zay andraisantsika izany fitondrana fa aminareo vahoaka zay zany misy manantena satria na zao tena hoe vahoaka sahirana zao na izao hoe ny firenena tena latsaka ankatereny zao dia zay de efa mitaky andraikitra ho an'ny rehetra zany ary ny fanoerana de avonina anariny zay ary manana ny projet de société afaka anarenantsika zany manana ny stratégietsika ahafahantsika mampandehainginy ty fireneny ty ary ahafahan'ny vahoaka mba miadam-pinaritra zany eto amin'ty fiarahamonina sy ny fireneny ty koa dia mirary soatsika rehetra mankahery atsika rehetra marina misy ny titenareo teo hoe ny tim ny député tim dia mijery ny masoa anareo tsy vitany hoe miteny any zay sy miteny ny zavatra tsy mety tsy manome volana fa mitondra ny anjara-birikinay ho an'ny vahoaka malagasy ao anatin'izay ary na de mpanohatra azy ny tiako Madagasikara ny fanoerana de hitatsika fa tena mitondra ny anjara-birikina amin'ny asa sosialy io natany reny tamin'ny trabona maro reny hitatsika ny filoravanimana sy ny atoko timina mitondra ny anjara-birika ao anatin'izay na de tsy asantsika ary zany dia tsy maintsy manao isika satria asa mpanasoavana izy tia asa fanavotana izy tia ao anatin'izay rehetra izay koa dia fantatray fa manantena fivoarana isika ary minsy manantena fa ny invité atsika ihany keo dia tiatsika reny ary ny miaramonja MPS de mbola isokatra foana am'ireny invité maro isan-karazany reny na isa izy na iza na kely izy na lehibe na fotsy na mainty na mena na manga ary isorany indrindra reny avy any amin'ny faritra zany zay invité tsika eto ao anatin'izany ary androany zao de tena faly misy tsika ary faly ny tenako manokana fa ho avy eo andriamato Tabera Christian Apogosy zay tena manakevitra ary fatatsika izy fa tena tsy misoma am'izany fitenenana sy faneokevitra zany ary ho avy eo izy ary tena lina divintsika iaino azy amin'ny teny mahitsy amin'ny teny tsy misorona ary fatatsika fa olona titanindrazana zany lehilahy zany ary tsisy zay tsy mahalany zany olona ohatry zany ny ilaitsika ao anatin'izay ary miara-manonja de misokatra ho an'ny rehetra na izy na izy ary zay mahafatsika misokatra amin'ny invité maro isika ary mbola verika any tsy ho faty zany miara-manonja eto amin'ny MPS fa eto ny somafamboaka eto ny animateur vonona foana ampiodina an'izany ary mijoro foana izay ho an'ny fitiavan-tanindrazana ary mbola verina ihany fa raha misy zavatra tsy mety de tsy maintsy mijoro izay na inona intimidation ataonareo alohanay maty ho an'ny tanindrazana maty ho an'ny vahoaka malagasy fa ny tanjonay de tsy maintsy tafary ny ty fireneny ty ary tsy maintsy anakarena ny vahoaka malagasy misaola tompoko la makasitraka tompoko fa iny ary feny de feny mihitsy zay fanazava-kevitra netiny député Totosoa zay de sorana izy isorana koa député Feno miandalana izy ireo ary de maniry ndray sika tsy ho elandray de ho tafaraka amin'izy mirahalandray de ho ataotsika fomba fiasa ndray zao style vaovao amin'ny endriny hafakely zao tonga de tena robe zao ny miaraka amintsika de mihintsika fa azo atao tsara manao zay amin'ny fotoana rehetrarehetra zany hiakatreo ny namatsika Rina Rabe Mananjara zay efa hitondra ny angom-baovao samy hafa zay nataony sy ny karohany tany ambadika tany satria mpanao gazety mandehandeha zay ny maharina Rabe Mananjara ny Rina Rabe Mananjara sy ny traikefany efa ampolo taonany vao nanomboka ny radio privé teto Madagasikara de efa nisy zany Rina Rabe Mananjara zany de mandraky ty ny androany mbola eo foana Rina Rabe Mananjara mpanao gazety de everitsika fa zay traikefa rehetrarehetra zay sy ny fizaram-baovao de mbola ifampizanany antsika ndao ndray raha Rina aloha iny ary mitoetrany ny miara-manonja MPS Radio Mada amin'izao fotoana izao mino isika mianakafo fa tsy verimaina ny resaka hoentiny eto hoentin'ny famakavakana isatsokatsiny eo ihany koa ireo mpisehatra maro samihafa araka ny nambarany faniry raha zafy manantany teo de fa eto ny mpanao politika olo-pirenena mitondra kaskety maro ihany koa tsy zany fa i Tabera Christian zay mitondra kaskety maro izy CRN hitany Madagasikara ary indrindrindrindra manana andraikitra azy eo anivony rotobeny mpanohatra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara na ny RMDM izany efa maromaro ny fotoana zay efa niakarany teto amin'ny miara-manonja saingy tsy afaka ny tsy teny manolonany izao favorina mazo ny malagasy zao
ary satria dia misafotofoto tanteraka mihitsy ny raharaha nahoana no misafotofoto satria ny any amin'ny lohany any mihitsy ny any ambony any ny any amin'ny mpanapa-kevitra satria nydikany hoe exécutif de hoe manapaka mpanatanteraka ny any amin'ny mpanatanteraka mihitsy no tsy mandeha am'izay izy amin'izao fotoana izao firenena nefa le resaka eto vahoaka nefa le resaka eto dia any ambony mihitsy no misy tsy mety ary tena hoe tsy mety amin'ny ankapobeny mihitsy la izy telo taona mahery dia tena maro ny fikitiana ny mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta ny dikan'izany tsy mila fanazavana be fa izy ray manontolo mihitsy zany no tsy maharaka ny takin'ny vahoaka izany inona moa no takin'ny vahoaka ny takin'ny vahoaka dia ny hoe mba mety amin'ny fiainany mba zakany ny vidim-piainana mba mianatra ny zanany ara-dalàna mba milamitsaina tsara izy satria misy ny fandripahalemana mba afaka miasa tsara ny any ambanivohatra ny fizahantany mba mandeha amin'ny tena hoe professionnalisme sy ny sisa sy ny sisa dia ny orinasa mba mahazo aina ny orinasa malagasy fa inona nefa ny zava-misy amin'izao fotoana izao ny zavatra nambaratra amin'izay nambaran'ireo mpanapa-kevitra nambara ny mpanapa-kevitra hatramin'izay dia tsy araky ny zava-misy aloha ninoninona tenenina ka tena hoe ilay régime ray manontolo mihitsy zany zao no tena kian'ny olona lay régime iray manontolona dia misy aza ny fandefasana fanazavana etsero fipasipasohana isan-karazana io moa tsy vaovao amintsika le resaka fipasipasohana io ary misy ihany koa ny hoe guerre de communication fa na misy ny guerre de communication na tsy misy ny guerre eo amin'ny resaka fampitambaovao sy ny sisa no marina foana zay le izy satria mantsy dia misy miezaka ny ambadibadika any ny hoe anarotsarona zavatra tsy mety fa nao saromanao takaninna ary io ary efa tonga ny fotoana tsy maintsy mibaribary ary ny fotoana iainantsika amin'izao fotoana izao dia efa mampibaribary ny zavatra izay tsy mety eto amin'ny firenena ny azo ambara dia izao ihany koa sarotrapiana ilay régime na ny fitondram-panjakana amin'ny ankapobeny mihitsy inona ny lazana hoe sarotrapiana raha vao miteny ny mpanohatra dia efa zavatra hafa ny ao an-tsaindry zareo raha vao misy sosikevitra dia efa zavatra hafa no ao an-tsaindry zareo zavatra negatifa ny ao an-tsaindry zareo tsy zany zao zany sisisa zay zao ny eto ary zay foana imbécilen'ireo 6% reo tsy makaizy ireo zao mivokany nefa dia milaza hoe mahay milaza hoe mahafehy sy milaza anao an'izao zao ary araky ny nambara foana hoe tsy isikany ny tompon'ny ampitso fa ny marina dia ny hoe niezaka ataony ny tompon'andraikitra dia miteraka izay aterana zany miezaka ny tompon'andraikitra miezaka ny mpitondra any amin'ny resaka tsy mahasoa ny vahoaka any amin'izay zavatra tsy lara-pahamehana dia misy vokany eo raha mifanohatra amin'izay moa no ataony dia misy vokany eo fa raha misy amin'izao fotoana izao dia ezaka any amin'tsy izy no misy ka dia ny fitondram-panjakana amin'ny ankapobeny mihitsy zany no iantefany ny tsikera ankehitriny andriamato tabera Christian io ianao io mitondra kasikety maro ianao ary manakambara mihitsy amin'izao raha-pirenena zao miarabanao aloha voalohany aloha dia faly miarabanao namana Zogoberina ary faly miarahaba ny vahoaka malagasy ihany koa na ny any andafin-dranomasina na ny eto an-toerana any amin'ny réseaux sociaux sy ny tariny ary faly miarahaba ny regny sy ny mavamboaka atsika bogosy rola teo ihany koa dia ny 6e sy ny 3e ny zavatra ho atao eto moa zany ny adevitra ho ataotsika amin'ny rahalahy eto dia manao releny reny ihany amin'ny raha-pirenena amin'ny ankapobeny sy ny amin'ny atsiprieny ka dia manao kompatanana an'izay manaraka ny fandarana ihany koa eto dia hoy izy Zogoberina ato adino anga le kasibosy tsy adino le kasibosy fa mbola ao anatin'le valana retina atsika io dia ho fanetanana zany ho an'ny vahoaka malagasy rehetra dia ataovy ny kasibosy ataovy ny elanelana ray metatra sasaoby savony ny tanana fanetanana zany tika misokatra ny adevitra zany zao dia ho esoriko ty kasibosy ty
ka de mbola miverina manao kokoa zany ho an'ireo rehetra mpanaraka ny ty fandarana mamitsika ty manao kompatanana ihany koa ho an'ny filohany ny RMDM de ny filoha Marc-Ravalomanana sy ny fianakaviany elaela zay sy ny fankahita ray aman-dreny ka de manao kompatanana re tompoko ny any amin'ny tanana rehetra ny any farafangana farafangana io sady igny hoe amin'igny sud-est rehetrarehetra igny amin'igny avaratra igny amin'ny lafy valinosy rehetra zany ny fianakaviana rehetrarehetra de atao kokoa daholo mialatsiny miala fony zay sy vita voatognana reto fa maro isika mahafantatra anahy ka dia manao kompatanana amreo sakaiza mana namana rehetrarehetra ya hiditra amin'ny votoatiny isika tabera Christian araka nambara teo moa zany ianao mpikambana mavitrika be mihitsy ao amin'ny RMDM io ihany koa maserenanao eo ny mahakitany Madagasikara anao izy daholo zany rehetrarehetra zany fa ny anomboantsika azy aloha hiditra amin'ny resaka gouvernement antsika rehefa avy eo fa andeha aloha resantsika kely ny toy any fanarenana tamin'ireny dégâts cyclonique reny zay vomafy mihitsy ny tany amin'iny faritra atsimo atsinana ny Madagasikara iny manaona ny any tanàna any zao amin'ny fanerenana isatsokazany taorina ny reny nandalova ny président Marc-Ravalomanana tany atoeran'ireny ya voalohany aloha de mbola mamerigna fisoragna ny filoha Marc-Ravalomanana zay filohan'ny RMDM moa izy tagny am'iregny descente zay nataony regny raha tsy diso ohatra ny misy efa fivirovorina ndray ihany koa fanomanana ny idina ndray ihany koa engane mba ho tanteraka zany angatahana amin'ny Zagnahary sy ny razagny fa idigna amin'igny ziskagny avangain-drano sy ny tariny igny izy zany ijery an'iregny favoazagny regny droany zany satria ray aman-dreny izy ary zahay agny de olo malala fomba ary mahay mandray ray aman-dreny mahay mandray olo avy agnampy anao ve olo avy agny memoraly anao ve sy gnagnampy anao am'zay zavatra misy kely eo sy raha isoragna anazy zay fefa misy initiative efa mivorivory zany zao ny état-major avy aty amin'ny fanoerana zany zay iarahanay aminazy eo amin'ny fanarenana ny fahavoazana izy igny moa zany faobe misy koa tafarafangana tao hoe amin'ny district ny farafangana ray manontolo tena ripaky misy tam'le amin'ny aty moa tsy haiko izy teo sa diso de maromaro tragno rebaka igny ino hoe zanaka ampelezana moa ohatranay zao de fa misy fivorina koa amin'ny lady zao zay agnano enregistrement tagnanay kely sy sokatra am'ireo herivelo rehetra ihany koa amin'igny zanaka ampelezana amin'igny terakin'igny asimosigna igny zany mba ahafahana magnampy an'ireo zay zavatra mba misy kely voasiramitagna moa satria amitsika moa samy rebaka sika io fa gnagny moa zany mbaka tena mampalahelo hitanareo amin'ny sary regny tena raha fa de to de makahery reo zavatra nahazo asika azakive fa mitsakafona fa mbola ao lay masoandrosika sy ny Zagnahary sy ny razagny zay nipirasika fomban-javatra io hoe rivodoza igny sisy fagnomezasiny fa dia mivavaka ao anareo an'izay salama azo fahasalamagny ary tandremo foana gn'elagnelagna ray metra fa mbola mandady ary mbola mamparitaka le valagnaretigna io zany isan-karazany ao agnatin'izany coronavirus ao agnatin'izany valagnaretigna maro zay netiny regny ranobe sy cyclone rivotra maro be regny ka dia misokatra lalindalina kokoa ny adevitsika eto amin'ny raharaha-pirenena amin'ny ankapobeny amin'ny atsipirina zokoberina ka dia mankasitraka anao raharaha-pirenena io izy io misavoritaka ny eo ambony eo savoritaka tena amin'ny endro maro mihitsy tsy andanitsika fotoana be ny hoe zay aloha fa io izy io fa izao no tena zava-dehibe araka ny efa nyteneny député Roland teo anivony tiako Madagasikara teo ihany amin'ny hoe ny vahoaka de miaina izy isanandro miatrika an'le fiainana le aria tapony aria io mifanjevo zany zareo ary nefa ny zahatra mitranga any de misy fiatraikany aty dia ao no miteniny amin'ny hoe misy ministra vitsivitsy no soloana satria nahinona skandale zao ao no milaza izy rehetrarehetra mihitsy ny tonga de soloy hatramin'ny premier ministre ahoana ny fahitany Christian Tabera zany na mijery an'le raharaha tena hoe amin'ny fomba mahitsy tsara mihitsy amin'izao fotoana izao misy koa ny sasany hoe efatra any amboloha mihitsy anie io de fa hita hoe tsy anahaka misaotra besaka am'izay fagnontaniana zay moa efa nipetraka tam'le izy mirahala teo aloha ihany fa ianao mihitsy ho amafisiko zany fomba fijery ny RMDM zany amin'izy io RMDM no miresaka eto rody be ny mpanohatra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara zay ny filoha Marc-Ravalomanana ny filohan'izay efa namoaka résolution ny fiondronam-ben'ny mpanohatra tam'le 23-24 juillet ngamba izay raha sy diso ao tegna amin'ny bypass inona ny résolution point voalohany de hoe miala rehefa tsy mavita atrany fotony atrany amin'ny lohany mihitsy zany io efa hitanay hoe tam'y taogno lasa teo tamin'ny 2021 teo sy magaga zao gn'olo sy mpandaligny sy mpamakafakagny teo jara-pirenena mety ho gaga
fa raha zahay avy aty amin'ny zay clan taritin'ny président Marc Ravalomanana sy ny député Tim ny Tim mako ho aminay RMDM dia ny te tanindrazana ny iombonana ary ny M i Madagasikara zany hoe tanindrazana imbonana ny Madagasikara ozy ny filo Marc Ravalomanana sy ireo député Tim sy ny RMDM ka tsy avela ho tatanany olona magoragora ohatran'izao indiscipliné sy magnara-dalàna ka eo le manao relais an'le solom-bavambahoaka sika marina ny azy ary mankatoan'izay zahay avy aty amin'ny RMDM hoe ravana tanteraka hatra amin'ny lohany mihitsy le gouvernement zany hoe sy remaniement zany nitadiavina fa changement misy satria mila fiovam-penitra mahery vaika ny toejara eto Madagasikara changement ny prime ministre miala agny eky aloha ary mialohan'izay isy le dinika nasionaly fa raha mbola andidy manapaka samy reo koa da hagnano taboratata koa ho azavaiko le hoe taboratata sao de misy andika amin'ny teny sy haindray inona indray zany vocabulaire ny Christian zany vocabulaire malaza aminay amin'ny sud-est igny zany etikany taboratata izy raika avao zany da mandidy manapaka amin'ny ty fazakagny ty da sisy manjaranjara da mihinagny zay laniny ohatrany hoe tiky varin'ny masera zany rehefa mizara vary masera na mizara bondronono da manikigny avao lala ka time is not ny Marc Ravalomanana tanana io slogan ny filo Marc Ravalomanana io hoe fotoana zao ijoroana oka zay ampy zay isariagna daly eto avao firenegny ty satria firenegny soan'ireo mpitondra reo rery ihany fa misy ny andimben'ireo rehefa avy eo itsika zany ny andimby azy eo satria ny mpanohatra andro lasa mpitondra rapitso eo le mahatonga atsika mametraka le hoe mpanohatra misainana le mpanohatra intelligent sy mananao fahatany sy monga-panjakagny fa miditra agnatin'le dinika nasionaly na concertation nationale ao no amahana olana be da be ary hitako andrimato filoha pirenena ny filoha rajoel efa hitako resy lahatra diplomatique mahainana izy satria sisy ivoany sisy lalany ivoany tsony ane raha tsy hoe hoaiza mo izy Ukraine izy amin'ny ana fa mbola ho resatsika eo miady am'izao fotoana zao zany hoe raha ny 400 tao zareo tamin'ny miaraka tamin'ny vondrony iraisam-pirenena ny tao ny Union Européenne sy ny tariny ny mpamatsy vola de mazava ny tao ane na tsy navoaka ety ivelany ary efa nazava ny position ny Union Européenne reny misy concentré amin'ny oadiny Ukraine sy Russie hoe aloha zany zao vondrona mpamasy vola fa sy raharahana ao aty misy izy donc misy fiantraikany amina resaka toe-carré pirenena ka iafara amina resaka social explosion sociale zany zavatra ho isy eto raha tsy mitandrina asika raha tsy mifampiaino atsika aoka re ampy zay sy fampitenomana teto zay fa andao asika ihiditra aingana amin'io concertation na dinika nasionaly io isin'ny lalao madio préalable apetraka aloha tsy misy fifidianana azonareo atao eto raha amin'io endrikan'io raha ohatra ka siditra amin'io fa raha sady midira aza mitsoka rehefa raikitra le efa hainao ihany monsieur le président le izy aza mitsoka ary tsisy mahazo mitsoka na miaramila sisy mahazo mitsoka eto atsika miregle anazy satria atsika nosy eto de eto atsika miregle anazy ka mba alohany tsisian'izay gn'olo ary efa miady misy fiantraikany amintsika ty io ary tsy hoela afaka 2 mois na 1 mois ngamba efa misy ane izy zao ka hoy zao hoe andao tsika hiditra amin'ny dinika nasionaly verina amina resaka gouvernemanta teo mifampiankina mako zavatrio raha gouvernemanta satria ao anatin'io membre ny gouvernemanta eo misy ministre na ministère tena manao ny asany malgré le corona malgré le regny zavatra nisy teto reny rivodozan'ny fanesy ny fandalo manao ny asany izy fa tout est bloqué saromany le scandale ny sasany azonao le izy de ohatrany hoe tsy miasa izy ary io le tenenako le dinika nasionaly le angaviko an'io ne mba hapanapahefagna tanteraka ny isaky ny androm-panjakana dia tokony ho atao le dinika nasionaly de voazara sara zany ohatrany fotsiny hoariko tamin'ny andro ny filo Marc Ravalomanana rehefa hanangana gouvernement izy na de lazaina raha fa nitondra bagage le olona tany fa ny entretien zany filo Marc Ravalomanana zany tsy entretien-daza tsy miainy amin'ny hono rehefa manendro olo hoe iriky ohatrany metimety amiko iny zany de fagnanazy tena laligny tsara aloha le olo iza mo ty olo ty fa jerevany ny arkarena tamin'ny fotoana anazy mifanipaka 7,131 tamin'ny andro ny président Marc Ravalomanana fa amizao zay -7,31 ndray plus 7 de zany io ne tare marka io tsy mavandy tsy mandainga io ka hoy zao hoe mba menara avy aty am'le ray aman-dreny aza atao mamengatra fa firenegna raha managna eo ane le tenenako hoe amin'io dinika nasionaly io de ametraka rafitra anankiray tsika ametrahana an'le notable izy moa natao notable reo ray aman-dreny taloha reo ohatrany hoe filoha Ravalomanana filoha Rajenor Mampianina sy reo ray aman-dreny zay eritreretina managna an'izay fahendrena zay mitsinjo vahoaka mitsinjo firenegna zay zany hoe au conseil des charges
gn'agnarany egny ambony egny izy micontrôler an'izay olo magnano anazy mahay lalagna surtout mamadimadika an'io lalagna io surtout agnatin'io androm-panjakana io fragile io inona moa ny androm-panjakana fragile amin'ny tsara fifidianana eto di UHCC io UHCC io a za tsy manao hoe raha vao le mpikambana fa ilana fanamboarana io mialohan'ny fifidianana ilana fanamboarana io ao misy olo mbo fidiny androm-panjakana ohatrany hoe oariko am'izany zao ny androm-panjakana ny Assemblée nationale sy ny ana olo mbo fidy regny intouchable regny fa ny olo mbo tendry mbola azo atao ny mamadibadika an'ireny rehefa avy eo satria ia manahiragna amin'io i président république ny anendry anazy de sy maintsy mirendre compte agny izy de ivaralila eo asika ohatran'izay daholo ny rehetrarehetra eo rehefa androm-panjakana fragile mikasikasika fifidianana ilaigny fagnamboarana io mba tsy ilazako hoe raha vao aloha fa ao anaty dinika nationaly atsika no fampitady am'izany débat zany fa zahay avy aty amin'ny fanoerana miaraka am'reto député-na isa reto vice anisa zay moa ke raha malaza eo inona koa zay vice anisa eto de manao antsoavo amy député Naivra Oldinina nisy amy solombavam-bahoaka sy tokony fampidénégré devan'ny média fa mifampiresà mangingignagny nareo aza manao matanjaka loatra monsieur le député matoa anao fa tonga saigny mampiantso fampiavana-pirenena regny de regny tokony toizanao fa tsy mampiavagny regny raha tenenao re satria mierign' olo zany hoe minimiser force an'olo zany ety velany ange le député 10 na 9 miatrika anao manao fanambarana fa ny ao andamosiny sy reo namanao milaza fa IRD ao tsy mody tsy miteny reo ne tsy fantatrao aloany ka hoy zao hoe efa nisy teo regny tamin'ny androny zafy tamin'ny androny professeur zafy PSO nam INDD daholo atao fa ino nahazo anazy ka sy mainsy mirapelina anao amy mazanakandro tsara politika anany tezaina amin'io politika io ao a de niaina satria professeur président Albert Zafy zany tsy salaka amin'ny dadabeko politika zany dadabeko ara-politika ka reny nitranga azonao nefa maronisy izy ka aza mitoko teny fantatra an'le maronisy anareo amin'ny RD nareo fa sao de torany eo rehefa avy eo manao an'le azakazaky le hoe mitarika le malagasy mitarika le io fa torany le malagasy ohatrany am'le matitra ny baolina regny zany ka hoy zao hoe aza mitoko teny fantatra fa le aignanao oaza le anao miteny io na za miteny eto samy sy matoko gn'ainy kaza matoko olo zany hoe za elo zao ny maronisy zao olo mianadamako zao tena piteny an'io hoe tsisy dikany amin'ny vitsanisany maro anisy agnatin'ny gn'androm-panjakana mbola averiko fa zay ny namitako ny mpitondra ny fandimy teto hatram'izay io le presque 95% 90% io maro anisa nany amin'ny assemblée nationale nany amin'ny intermédiaire andoolona voavitaka le flou fitanareo omenareo oditrakondro fa aza midodo anao andreo matao floa andry nirina radiolona fa bavahoaka anao koa za miteny eto mitondra ny tenin'ny fanoerana hana tsara zavatra nefany zany hoe opposition mitondra fanarenana ho an'ny firenena manome sosikevitra fa hoy zao hoe aza midodo fa ny vahoaka atiky surtout le nifidy anao misy mikaikaiky fa zahay tsy nifidy anao fa fantatrainy hoe iza io olona devana io qui est l'homme devant moi hoy izy ny fomba fiteny amin'ny teny vazaha mialatsiny kely raha misy diso haitsio fa zay le izy namanarina ka hoy izy anao hoe ahoana ny fomba fahitanao an'iny fanambarany député tim iny sy ny contradire an'iny ny contradictoire an'iny am'le hoe ay zany eniny zareo ihany ary fantany fa izao ange ny zavatra mampime ty fitondram-panjakana ty namanarina efa manao fanambarana ny pomba ny fitondram-panjakana sy ny ao anatiny de hoe mandeha zao raha-pirenena zao mandeha ve le raha-pirenena ka inona ndray raha no anaovana hoe oravanareo zany manamarika incompétence na olo mitondra sy fahaiza manaony nanitraika efa io naninona zany atambatra ny foana hoe le urgence ny priorité misy hoe ministre mampianatra de ministre ampianarina tam'le rahana valizy voilà ohatran'izao tamin'ny andro Ndrimatomarika Ravalomanana anao rehefa vita entretien voateny mbola ampanaovina formation ndraiky nahatrany amin'ny beny tanàna zany azy ny am'izao zao aiza ny am'izao zany sisan'izany sisan'izany satria sy hain'le olo le dikan'le mitondra fanjakana feveriny mitondra tokantragno na everiny mitondra karazana société io sy mitovy io misy itovitovisany fa sy de tena mitovy loatra zany mitondra firenena zany fragile be zany ka mila fitandremagny mila fahaiza manao ka hoy zao hoe isika samby gasy no mifampiresaka ndao atsika editra amin'io dinika nationaly io amy conseil des ministres magnaraky monsieur le président de mino sy magnategna ao fa ho avoakanao décrétevanao ny datin'le dinika nationaly afasika miara midinika fa raha sy miditra amin'io asika de mialatsika Andriamato filohan'ny république fa tsy avy aminay aty amy clan RMDM miaraka amy Filomarika Ravalomanana sy ny team sy ny zay miaradia aminay aty fa avy aminareo le natonga an'le sy fifankahitagna eto amin'ny firenena zany zay tsy manao hoe manaovan'izay tsika vahoaka malagasy tsy vahaolana zay atreto fa kosa
sy mainsy foa amin'ny toromasina reo voaka malagasy reo hoe ho atao aiza koatra moasika ty hoentignahy ty firenesika ty ka hoy zao hoe isaoragny ho an'le député avaty amin'ny team zay hoe tanindrazana imbonany Madagasikara de nasehon'jareo le fitiava-tanindrazana le teo aho tanindrazana le iombonany ary le M de Madagasikara izay zany ka io zany de député ny mpanohatry io député na ety avanty amin'ny fanoherany io tsy voatery zay ao anatin'ny RMDM ihany fa rehefa milaza azy mpanohatra anao de reo le solombavambahoaka tsika kahoaka atsika andamosiny izy reo asa iara-ijoro am'zareo reo mba hampana force an'izay zavatra tsy miaotraoatra tsisy miaotraoatra eo fa fantako anefa reo député reo ne tsy le député mitsongoliky reo hoe manao fijery hafahafa fa rehefa ity ny directive ao itondrana ny firenena ka hitasoan'ny firenena de izay ny mahatonga anay manao relais eto mampiakatra plateau-na eto ndray anao hagnamasaky an'izay zavatra nangatana zay fandravana gouvernemanta tsy kilalaon-daza isan'andro agnatin'ny telo taogna efa ipiriniova gouvernemanta zay tsy efa inefatra ve zay sa efa indimy ho fandiminy ty oka zay andrimatofilo fa efa hita fa tsy vahaolana zany le izy fa miara-midiniky sika de ao anatin'ny fokoanan-do-pirenena ny amoanany mety gouvernemanta hitantana hitondratsikany any amin'ny fifidianana any za tsy milaza hoe gâteau na sy gâteau resaka hafa igny so de ilaza ndray ny sasany fa efa nanamafy tany amin'ny ena manjera tsy mila gâteau masisonareo zahay avy aty amin'ny fanoherana anjaranareo zay prérogative ny président république lanim-bahoaka tompoky lasy tompoky vavy ny mametraka ny gouvernementany fa kosa rehefa hita fa mifrene fa tsy tafavoaka ianao mangataka au secours mako anao vonjeo za io zahay siflo ravalimanana ny avy aty amin'ny RMDM amonjy anao sy amonjy ty vahoaka malagasy ty sokafo ny varavarana sokafo le dinika nationale andaotsika iresaky de egny atsika mahita anazy mikato tragno ao zany nisy teto ange zany tamin'ny 91 nisy teto zany tamin'ny Maputo sy nandianana rehetrarehetra de hoy izy ny sasany ndray hoe tsy nitondra fahombiazana zany amty nitondra fahombiazana any amty satria malgasy ao malgasy article voalohany tagnatin'ny fédéroute zay netiny ny amiral Didier Ratsiraka ray beko ara-politika zany agny mbola miadiny zany zay eto sy maintsy ataony atafavoakany zany mba isiny ny filaminany ny firenena mialohan'ny fifidianany fa raha vao tsy misy an'zany de tsisy refonty na fanamboarana ny liste électorale anjara zany fa mbola hitanjala mikimaky anay io le refonty ny liste électorale nge de manakevitra zahay ataovy le refonty raha manao fa zao tsy ampy fa manao opération ny karapanondro sika fa misy volany basket fond agny azo akana regny dia anaovana an'le dépense le opération karapanondro de proximité satria misy zao olo aminay agny manakilolo agny ame commune aminay agny agny aya koa ty 4 km zany agny 4 km gny lalagny rasy mialan'ny farafangana zany agny amin'ny presque agny amin'ny 50 55 60 km fa lala rasy agny am'zany mandeha vangaindrano zany ambany volony vangaindrano rehetrarehetra igny amin'igny sud-est rehetrarehetra igny igny avao ke resako fa sika amin'ny sasany mbola misy olo tsy mana karapanondro atao veky aloha io opération karapanondro io plus an'le refontin'ny liste électorale da zay sika vao mandrafitra an'io raha rehetrarehetra io de miditra amina fifidianana lalam-panorenana idirana amin'ny 5e république sika ny filohan'ny république am'zany fotoana zany aza matahotra na mangitakitaka andrimato filoha fa ianao président Rajoelina ihany eo pourfoinay aminao fa tsy mpanonga-panjakana zay ohatrany nataotsika tamin'ny 2009 ka tsy nandry le 2012 atsika fa tsona bebe vava zany tsy azo averina eto amin'ny firenena tsony zany zavatra zany na manarina ka noho zany aza matahotra anao fa mino fotsiny ihany araky ny tenin'ny filo marika ravalimanana ao amin'io baiboly io miaraka aminay sy misy manao dola makota ozy ny tamatavy mahay anazy dola makota zany soma maloto fa gnanay de hoe idirany io lalam-panorenana io amboariny io lalam-pifidianana io satria agnatin'io lalam-pifidianana io tsy misy double puce mazo milatsaka tsony inona moa le double puce tiako tenenina ohatrany telefône double puce regny de tanao fa malaky maty batterina ohatrany zany na saiko ny atao hoe double puce de double nationalité manahiragny io na agny amin'ny androm-panjakana ny solombavambahoaka elako tsigny fa za manana fianakaviana maromaro mipetraka ny velany any fa izy tsy misehatra politika satria de efa niteneniko hoe bon za no miady milute an'izany satria mampivaralina ny décision raisina amin'ny firenena satria hoe lasa marionnetin'le firenena zay nangalany nationalité izy za tsy teny hoe firenena izy le firenena fa rehefa miteny an'izany any anao de fa haitsika izy nanjanaka teto de lasa marionnetin'ny reny izy rehefa mitondra fanjakana na olom-botendry izy na olom-bofidy izy de lasa marionnetin'ny reny eto koa de ny milaza azy technicianina regny rehefa voatendry amin'ny place poste politique anao de sady politique sady tokony anana fifehezana araka fitondrana ara-politika anao ao am'le personnel zay sy ny départementa zay adidinao fa sy de mipetraka loatra ma technicianina anao ao ka tokony olo polyvalent zany ny apetraka
amregny zavatra posta stratégique be regny zany ka zao hoe ilaina zay fifampiresa ao agnatin'ny dinika nasionaly any zany asika isiny ny fampiavana-pirenena na ny filohan'ny CFM ne de fa miantsoantsoany zany so maintsy mifampidinika ny gasy io zay andaminan-draharaha maro azonao na regny fanonerana reny ohariko am'zany ny fa maro fa tsy nytiako rery fa nytiako aloha tena hita be nanaovan'ny sasany azy azonao tena hita be nanaovan'ny sasany azy jusqu'à zao ty ka hoy zao hoe mametraka ao zany hoe mba ho tombosoa ambonin'ny filaminana eto amin'ny firenena dia manosika mafy ny Christian Tabera ny avy aty amin'ny mahakitany Madagasikara membre ny RMDM sy membre ny CRN miaraka am'ireo vondrokery maro zay tsy tognoniko agnareto zay isorako anareo regny resy lahatra satria misy anegny lobbyina madinidinika mandendeha agny amin'ny Sitamaso fa efa be da be ary efa maro zany maro anisa ny magneky an'io même zao any filohan'ny Republika efa magneky an'io matoa ny solombavam-bahoakany zany resaka miapela ao fampiavana-pirenena lazay ny solombavam-bahoaka ny evra olo dinina regny ane dinika nasionaly ane dikany regny fampiavana-pirenena zany tsy ho vitanao raha sa ao anatin'ny fampidiniana hoe izy nanao inona teto ao anatin'izany commission na mitsangana ane rehefa mandena le dinika nasionaly manariny ny fitondram-panjakana zay taritin'ny président memboninahatry izy dia ohatrany mbola manao propagande ihany am'ty mandat efa ho tapitry heritogno sy tapany ty ohatrany mbola olo tsy mitondra zany izy dikany hanomana araky le voalazany le KMF Konoe teo zay hitako teo hanomana le alabata rehefa bien les stratégies sy les stratèges petrapetraky ka asika sy tokony idodosika vahoaka malagasy fa rehefa mba miteny re tompoko izahay avy aty amin'ny fanoerana zahay tsy manoatra botolo fahatany araky ny voalazany sasany isaky ny ambaratonga ny hery rehetra eto Madagasikara fa RMDM ihany ny atao hoe RMDM manko de mbola veriko foana ny fanalavana azy sy ny définition sy ny famaritana azy de hoe rodo be ny mpanohatra ho an'ny démocratie eto tsisy anavana zany io fa sy hoe tonga namanandray zay vao mavomavo eo ohatrany sasany ka dia zay nio azo zavozavaiko kely momba an'igny lazaina fa fagnovana gouvernementa igny aminay sy ny enina na fito na dimy na zany hoe ifagnilikilia-olo anangana fahavala aigny teno manao hoe fofony zany any gn'astay da raha azafady so miteny rasy eto amin'ny raha eto membo ka hoy zao hoe mbola manolo saigny zahay aza mandravandrava gouvernementa mialohany sy tokony ho atao zany anao fa sy vaolagna zany vao maiko olagna ho anao zany any anangam-pahavalo agnatiny ao koa satria raha hoe remanima hoe vitsivitsy no sorona ny remanima tsy vaolana fa ny député ny tanindrazany ombonany Madagasikara reny de ny team de miaraka ombokevitra am'iregny zay changement ny gouvernementa misy fa miainga avy am'le dinika national lawa 2011 que demande le peuple milamina daholo ka ampifandraisiko amin'ny resaka iraisam-pirenena le hoe dinika nasionaly ny hevitra sakanan'izany fa mety hitehaka mihitsy ara ny sehatra raisam-pirenena raha hoe mandeha araky ny tokony hoe zany ny dinika nasionaly satria efa nisy zavatra niseho tany aloha tany dia zao zany zao hoe voizina ny concertation nationale eo ny raisam-pirenena zay tsy afahantsika miolon'olona satria mpiara-miasa amintsika reo de azo atoka fa hitehaka ry zareo hoe ataovy le izy aona fahitanao an'zay araky le voalazan'le solombavam-bahoaka atsika teo zay isorako azy izy mirahalahy teo efa misy vondrona raisam-pirenena derieran'io manosika an'io dinika nasionaly io azonao satria zareo ane ilainy zareo koa satria firenena stable zany na sy maro toerana ny fitondram-panjakana dia very vola koa ne zareo mampiasa gne volany eto satria manjavogna hitanao angamba le fivorina omaly le nikatotragno tao sy lala fa mbola ho hitasika moa ivokan'igny rehefa avy eo fa za minomino marina fa nagnano enquête tsara miainga avy am'le navoaka an'le le cour des comptes iny nanao modinao nanao an'le chiffre laingalainga tao le septy zany président azonao le problème nge wao eto raha vao président ka sy managna an'izay charisme na caricature na olo homme d'état zay azavaiko ny hevitro raha vao olo zany sy managna an'izay tena mipetraky sara zany hoe sy mitsanga miamitra rehefa manapakavanapakevitra amin'ny fiaraha-miasa amina namana ao anatin'ny fitondram-panjakana dia ohatran'izao ny faran'ny firenena président Marc Ravalomanana zao manana président Marc Ravalomanana ao de lazainy sasany nazara tamin'ny fotoanandro ny teny ary nagnometsy igny fa ilaina le rangahy iny niverina eo am'izao fotoana zao ny atony de zao ilaina olona dictateur fa dictateur mampandroso ary io teneniko tany amin'ny média anankiray tany amin'ny dondresaka tezitra le olona tany ilaina zany satria le caractère le gasy koa mila an'izay ihany koa satria le gasy sagnatrian'ny vava ifinako amitsika vahoaka malagasy averenao amiko ny teniko raha diso ohatra ny fosiny resaka foto-drafitrasa ny mampalahelo ny mentalité tsika gasy za ao anatiny raha mandeha anao amin'igny commune ny Fenorivo mairy
de misy an'le panneau solaire be da be regny mba nataony ny fitondrana regny zany nandany mbola vola sika vahoakany regny de tifirina flèche de angalarigny batterine de angalarigny panneau hitanao zany mila olona zany entitra fa entitra ho any amin'ny tsaratsara kokoa ho atsara le fiainantsika entitra mitondra fandrosoana entitra mitondra fandrosoana azonao fa tam'regny mombaka sy le communication ny avy aty amin'ny clan Ravalomanana zany sy ampy satria efa diabolisena tamina resaka hoe namaroso tany de o sy ny tariny hitanao rehefa mandegny manevre dilatoire politique de fa zay le fandena ka ny eritreritra zany le vahoaka malagasy tam'iregny hoe mba ity olo mamety hoe mba tena hoe olombelogno zany aleo de zay kay vao maiky fotaky miaro apombo de izao sika ry vahoaka malagasy ka de elako sika elako fondro elako saloy fito fa ny CRN moa tam'iregny de nazava ny position tsy anonga-panjakana mihitsy ny CRN raha CRN no resahana nahita ny ery taberany kabaro teo anao melana tsy nahita an'izany ianao au contraire tsy hoe miteny anazy vababaka ao tagnatin'ny gouvernement ny firaisana reny de nipetraka le hoe verenanao andriamato filoha eto atsika manao an'le conférence au sommet moko le nalaza tam'ireny de midinika national any ange io de mbola izy io tsy vita hatramin'ny farany io ka hoy zao hoe ny Filomarka Ravalomanana de tsy misasatra mitadiny vahaolana hamerina n'zany Madagasikara amin'ny asiny eran'izao tontolo zao ka raha miteny anao teo hoe ahoana ny fomba fahitanao mety eritreritra ao ho an'ny mpamatsy volatsika reo ny PTF sy ny tany reo ary zao ny mampalahelo raha vao reo no miteny na androany hoe miara midiniky nareo zay le gasy sy misy karavasina vetsika miala sy miala fondro ohatrany omby zay vao alala zay vao alala ifagnatona zay vao alala ifankatia vao alala ifamela azonao fa ny any ivelany zany ny baiko atsika eto mba managna mba tano le slogan sika fihavanagna netin'ireo razambe sika ny tolo taloha reo mba andao asika mba ifagnatona agnarena sika ty firenegna sika ty efa latsaka agnatin'ny kitsikitsika agny nefa firenegna manandraha gn'aregna rehetrarehetra na ambonin'ny tany na ambanin'ny tany na agnaty ranomasy na ambony lagnitsy misy eto ka ino moa zany resaka question de mentalité io zany resaka toe-saigny resaka fahavononana politika sy fasahina politika ka hoy zao hoe ny vondrony raisam-pirenena de tsy amomoaka ny vola mifatany aminao eo izy am'ty crise ny Ukraine sy Russie ty mitodika ny daholo ny dépense am'izao de eo anao miaky eo de zava-nisy teto koa efa hitany keo ny efa zavatra teto koa ny fitatananao teto na tam'y covid na tam'y zavatra rehetrarehetra nandalo regny izy io ny enquête ele natao maly enquête iny fivorina mikato tragno igny enquête sady encaissement sady miankete le olo miankese hoe taiza ty de zao zany nataoko anareo de zao hitanao le zaza ohatrany bedesina regny zao ny tao za suran'izany ao namana rina toy ihany tsika ao anatin'ny miara-manonja MBS Radio Mada miaraka amin'ny Tabera Christian efa nresahanao ihany teo le izy nresaka géopolitique mondial tena mamay be amin'izao fotoana zao ny isika malagasy mbola ao anatin'ny fahatrana tanteraka mipotra ny any Ukraine zay tena hoe ahoana ny afaran'izy ity ahoana i Poutine na tsy mbola manenjana be nitandrefa nato manenjana ihany ko isika ty ananina ty na de hoe lavitra azy ny misy an'izany Ukraine zany misy fiatraikany na tiana na tsy tiana eo amin'ny resaka vidim-piainana sy eo amin'ny fahaizana mifeny toe-karena somary lasa ny gouvernement mantsy masan'ny olona fa le toe-karena sy le hoaniny isan'andro ka eo misy atsika zao zany azoko berina zalo sy de mahay loatra ny relation internationale fa manana ny pahay an'izany tsika ato amin'ny vondrony mpanohatra hiakatra eto io zany azavan'izay tsy de mahay loatra koa ao amin'ny resaka économie na économiste fa amin'ny ankapobeny zany tiako resahana eto de hoe io guerre-ny Ukraine io efa eritreretra zao fa niakatra aloha zany zao ny bleu le bleu io zany hoe fitaovana fanamboarana patisserie sy ny tariny hoe mofo ino hiakatra aby raby daholo azonao hiakatra aby koa e carburant donc misy fintsaikany zany satria fa $140 izy zay sa mahery kely je sais pas somary nidina kely izy androany fa maly izy efa raha de iregny zany misy fintsaikany regny amin'ny tany aty andalam-pandrosoana aty zany satria asika ny mividy an'io tsika mbola miakindoha amin'agny amin'ny resaka toe-karena azonao ka hoy zao hoe eo am'izay zavatra rehetrarehetra misavoritaka ny velan'izay zany ny tokony arararotasika ny andaminana ny atsiketo aloha asika samby asikato azonao fa sy hoe raha vako le gouvernement ohatra ny hirahira le fandravan'ny gouvernemanta sy solution monsieur le président ny fandravanany gouvernemanta ary re gouvernemanta reo koa d'un côté misy mba miasa ihany ao hitan'ny masona itoa fa iay sy teny agnaran'olo eto na hiteny département eto misy mba miasa fa takomany sasany oa am'le mba manao scandale ka raha ohatra ka milaza nisy mba vahoaka ny tanindrazany ambony any Madagasikara de ny team zany zay iraisan'ny RMDM sy reo
vondrokely miaraka aminy de ravana le izy fa tsy ravaravana fahatany tsy ravana amin'ny ampahany fa tonga de sady izy amin'ny ampahany io sady tsy fahatany io tonga de bolongany fa tonga de Hatrany amin'ny changement fa sy remaniement avako sara ny remaniement dia fikitihana ny vitsivitsy roa na telo na efatra na enina araky le voalazany io fa ny changement de miaraka daholo izy rehetrarehetra de fa sy mahazo manakana gouvernement raha sy miditra midinika nationaly raha teo stable anao monsieur le président sy ty régime ty ao anatin'ny ray taona farany io miainga avy midinika nationaly ny concertation nationaly ny manome an'le maromaro tsy raisana afahana manakana gouvernement de io zany sasany io ndray le fitiava-toerany Christian Taber io fa tsy ahita toerana raha tsy ao za tsy mitady toeranao gn'anaty nanao député teo tsy lany de arefera ndraiky ilatsaka aminagny ao azahoana fifidianana maro toerana ngeny anaovana an'io fa tsy hoe fitiava seza za aloha de zay gnana io solom-bavambahoaka io ihany tiako satria tiako le sarotra le asan'le solom-bavambahoaka io solo-vavavahoaka zany fa tiako le izy hoe miain'olo sahiragny mitondra ny feony zany fa mbola efatra amby efapolo taogna ao zao fa sasany rehefa misy vola agnatiny io da mbola sikiva ka fomban-javatsy io agnatin'ny politika resy lava io ny aty izy no tena resy lava mifamadika nge score iny tamin'ny présidentielle farany teo manana profo mikasika an'izany tsika am'izao fotoana zao plus an'le doublon teo 55% ny président lany premier tour tsika au contraire mifamadika iny chiffre iny fa nono ny tombosoa ambony ny filaminana fitiava-tanindrazagna mihoatran'izany tsy misy zay naseho an'le ranga dia flo Marc Ravalomanana ka hoy zao hoe nitolorakiran'izay tsy mahay mandihy eto de fa tsy haiko tsony zany mety hivadika saledy ty sa hivadika tsapiko fa de fa ity zany ho andao asika monsieur le président de république Andry Nirina Rajoelina avec le respect que je vous dois monsieur le président zahay tsy malaigna anao zany fa misy keliketeto eo manakona ny masonao manetsina ny sofinao sy eno zaka ka hoy zao hoe andao tsy kiditra amin'ny odinika nationaly io monsieur le président vahaolanao an'ny firenena io am'ty crise mondiale ty crise mondiale izy zay miatraika am'le toekarenatsika ty ka so de sy fifakahitagna eo zay vao hoe avy am'izay fampidinika averina hita aminao le natao terité tam'le intsy ny Flo Ravalomanana nandeha tam'le intsy izy tonga tegny ny Flo Ravalomanana tonga tam'y Maputo 3 izy ny gardeta ty Madagasikara zany le toetra le rangahy io izay toetra zay monsieur le président efa amaturité anao zao efa masamasaka koa fa sy mbola profane misy mo zay moa koa hoe profane zany olo mbola sy manatraiky efa olo mbola magnemikemigny fagnano ka hoy zao hoe mbefa mba maturité zay befa nanonga-panjakana indroa nangongaka tamy 2009 nangongaka tamy 2018 da mbola tsy masaka avao efagna andao sy kiditra amin'ny dinika national io monsieur le président mba sisidy ny fanonganana na direct na diplomatiquement satria zao rehefa nisy fanonganam-panjakana tany Guinée tany Mali de hoy izy état démocratique io izy ka sao de ho avy am'le coup d'état démocratique zay vao tsy fakahitany ao nareo ka hoy zao hoe todika mitafika ho anareo tandroko ary ny vozina tsy rasy daholo nareo ao fa mangitakitaky sy mangorooro e place zay misy anareo manomboka any amin'ny faratampony de ny lehibe ny état major ny tafika zany sy ny aty amin'ny gendarmerie sy ny am'ireo police nationale fantatry nareo reo fa mana fianakaviana mijaly fa tsy hoe nareo eo ambonin'io seza nareo de hoe sambatra daholo nareo tragnony agny maro gn'olo mizaly fantatrareo zany fa izahay masapan'zany sy magnomesigna anareo zahay ny aty amin'ny fitsarana moa de fa regny zany ny teny mba hisorako anazy regny tena hoe mba nijoro zany surtout le membre de bureau ny syndicat ny mpitsara vaovao teo iezaka agnaragna an'izay tsy nety io izy iezaka hagnano an'le fitsarana mba tsy atahorany vahoaka azy iezaka tena hoe mba andio zany ka ho an'izay i syndicat ny mpitsara zay dia manosika anareo zahay tena mijoroa anareo fa efa tsara ny zavatra nataonareo regny e ohatra ny ao amin'ny cour des comptes mijoroa fa reto zahay iaro anareo am'izany hanosika an'izany hipetrahany zany fahamarinana zany eto tanke tsy mipetraka eto ny fahamarinana sy ny fahendrena eto ny maro manam-pahaizagny fa efa enjena sy ny fahamarinagna sy misy na iaho zany mba mety hoe managny miakolopah koa mba diso koe raha nataoko ndray de ao be vava eto fa kosa ny olona malala ny diso mety natao ny afaka miova amin'ny fiainany sy maafaka magnova amin'ny fiainam-pirenena zay le mibebaka zay le mibebaka zay ao anatin'le résolution zay navoakan'ny FFKM 4 f izy efa voalohany efa kekeliko efa faharoa fibebana efa fahatelo ino zay fifamela famitsorakeliko angamba zay raha fa misy résolution 4 f zay nitohizanay tagny fianarasoa commission na 10 tao anatin'ny commission na fahafolo zay mbaka ny Flo Ravalomanana tam'izay somary nandeha kely tany am'zany ataoko bangy tokaneto de zesehtsy ny fifampiresana sy ny fampihavanana sy ny fampiraisana zany de ahitana an'le rangaha Flo Marc Ravalomanana zay filohan'ny RMDM ka que demande le peuple monsieur le président Andry Nirina Rajoelina
izy mba ray aman-dreny efa manentana ka hoy zao hoe tsy tsikandray no andeha mahay zavatra melohan'ny sasany eo mahita volana alohan'ny biby ka hoe oravana ty fanjakana ty zany an'izay ololany vaovao eo ho amin'ny fifidianana na hoe anao io de ho hitantsika eo moa zay tsy mierign' olo fidianana madio ny mpanonga mpanjakana toujours maily foana ka hoy zao hoe maily fa maily diso lalana zareo ity no anavotana ny firenena le dinika nationale ny concertation tena izy ty na ny CFM zao de efa mampiantso an'io fa ho ataotsika tsy ho ela io de décrété fotsiny le izy monsieur le président fa rehefa tsanao nareo aloha eto koa de teneno zay za iranganao an'io ataonay io ame fomba ara-dalagna sy ampahendregna de atolotsinay les résolutions de ho hitantsika eo ndray tsy afa miemitra tsony zany ninninna zavatra ninninna zavatra misy satria aplamagna firenena nge hoe na ny mpitandro filaminana koa am'zany mba tsy be asa dinika nationale nge tsy lahatry ery analakely amy 13 mai fa maka trano malalaka anao de ao anao mifampidinika ao de mamoaka an'le résolution anao lefa avy eo zay de mampiatra an'le résolution zay ko zay ny zava-dehibe eto de hoy zay aizany force exécutoire zany na za miteny eto mba force exécutoire nge tsy voatery miaramila fa misy moral koa io misy ara-panahy misy ino maro gn'olo ifampidinika ao fa sy Christian Tabera sy président Marc Ravalomanana rery any na ny RMDM rery any maro ny lafikery ao maro ny efa misoratra agnara hiparticiper am'zany agny mangingigny agny ho hitasika eo zany izy tsy ho ela zany ka mbola mamerigna ao monsieur le président tandremy mandravandrava gouvernemanta mialohany dinika nationale fadio zay fahitany Tabera Christian zay ny fahitako azy fa raha mandravan'io ao ka raha voaravana nge de raha mandeha le dinika nationale de sy maintsy rava io gouvernement ao atsangana eo koa izy nenekany io ao iorganiser fifidianana ny atsika io satria tsy maro toerana le nateo an'le filohan'ny republika nisy an'regny gidragidrana doublon regny mba tsisy regny verimberina sisiny le critique ane no anaovana le dinika nationale mba ampisy le stabilité n'zay olonany hoe mba agnekeniny maronisa zay olonany eo satria rehefa manaiky maronisa de raha hitanao misy milaza zao tsy nanaiky nareo ko naninona nareo raha tonga tery amin'ny fanolorana azy amin'ny fomba ofisialy teny mamasina fahendrena ny naseho ny filomy Ravalomanana sy reny filoha teo aloha reny fahendrena reny sady fitiavagna fa tsy hoe fangekegny nadalagny zay nataonareo tam'regny doublon regny sagnatry any vava alady tsara gnandria ouest destin eny ary mandeha ny fotoanatsika Tabera Christian mamaraparana tsika moa zany zao tena zany zao tsika efa manaraka de hoe inona zavatra iseho inona ny zavatra iseho de ho hitatsika eo zany zay ataondry zareo inara ny entinao marana anazy hoe teny mbola tianao amafisina amin'ny olo-pirenena malagasy aloha de hoan'ny eo amin'ny fitondrana hoan'ny mpanohatra ihany ko ny mpanohatra ao anatin'ny RMDM faraka ny tenenao koa hoe misy ny tsy ao anatiny fa misy be de be any misy be da be any mba hitondray teny ary voalohany indrindra moa zany azoko berina sy hoantsika mpagnentagna antika miara-manonja ty eto ao koa ny amy lafiny teknika de fisaoragna aloha fisaoragna Zagnahary satria mbola izy gn'afahasika miteny zao mbola izy gn'afahasika miona manao ty fandaragny ty magnontany anao teo hoe inona reo izy anao gn'afatrafatry nagnavaty amy fanoeragny na RMDM izy na sy RMDM nagnagny amy fitondragny ino gn'anany da sotre gn'ana de gny fihavanagna ihany gny fihavanagna avao zay any raha tsy hoisy an'izay fihavanagna fampiresagny zay atsika de sy hoisy fifidianagny azo atao fa za kosa nefany sy mamorché an'izay olo sy te hiavagna amy mpanohitry mazava tsara zay sy forcena zareo ka mahafaky mitondra gny raha ho ataony de hoe de quelle force ho hitatsika eo hoe avy aiza le azakazakiny misy ohatra aminay agny zay mako azakazaky ny be fitombenana izy ka tratsy ny sarety afara avao etiako tenenina am'zany le olo magnano anazy mahery miazakazaka sy ampy entraînement igny tratsy nay afara ato avao nio rehefa aveo ka hoy zao hoe c'est amy le point na tourna 90 ifampiandry amy zavatra kendry toana ratsy foana zay vao mody ifampiresaka ka hoanareo mpitondra fanjakana manomboka hatrany amin'ny Andriamatofiloha iny avako manokana fa za mino fa voarainy zany afaty zany fa hoanareo solom-bavambaoka zay mamendry fendro anareo samy solom-bavambaoka ao mba mifagnaja aloha aza mifampiherony hoe inona zay anareo maro taimbava ne regny miendrika taimbava regny aza mifampitaimbava anareo sambony voafidy zahay tsy voafidy reto anao taimbava na zay tsy voafidy ara mba mety sy azo narovana taimbava koa ne fa raha politika ane resagna eto za miteny efa niresanay amin'ny zokobe faniry teto zany zazakely aminay daholo raha politika raha gn'analyse politique zazakely reo satria gna lalan'ireo de gnamene postiny androany avao
amin'ny fandrarany io e problème etany eo ampandrara daholo izy manomboka andratrany amin'ny hery domapipa jusqu'à ty ary feheziny le fanjarana zany le toe-karem-pirenentsika de zay no mahatonga ny varalila ka hoy zao hoe zahay tsy miboycotté na hoe ratsy le mpanjara mitondra firenena fa tokony fakafakaina sara le zavatra ho atao eto amin'ny firenena no avy aty amin'ny mpanoatra mivondrona atsika fa efa mivondrona alohantsika amanetevandahara sika miaraka amin'ny filohan'ny mpanoatra eto Madagasikara de ny filoha Marc Ravalomanana mbola misy varimbarina mantsy any anano ny varimbarina io hoe agnantogna asika izy ary efa misy magnantogna io ane tsy voatery ho teneniny eto aby izy daholo moa io ary atsika koa de mifanatona amin'ny hervelona isakambaratonga ny rehetrarehetra agny ny mpanoitra zany am'izao de blokisy anankiray izy mitambatra vato iray fa tsisy an'zany mpanoatra mizarazara zany na miara-manonja mizarazara zany resaka stratégie daholo ane io ataotsika io fa ny teneniny ery anga misy manoatra ny teneniny aty ary ny teneniny aty koa misy manoatra mitovy fa sao de diso fagnatenagna ao fa anareo fitondram-panjakanao misy avritaky agnatin'ny gouvernemanta misy asa inona ndray ny scandale androany fa efa nisy aloha le omaly igny ministre roa tonga de avy de mifanipaka zao eto tsy misy hoe zanaky ny faritra na sy zanaky ny faritra fa rehefa manao adisona de zanaka malagasy izy sasa mantsy rehefa tianaritsarona de misy voizany za zao raha tindrenao ministre de tsy farafangana rery ihany no topoika eo na nivoaka ny farafangana ny faritra iny fa i Madagasikara ngana satria département ministériel io tazomy koa firenena ny jereny azonao fa ny sasany hoe eritreretena ndry matofilo izy eny mba magnara-baovao amin'ny réseaux sociaux any koa na de tambany vohatra na manariny mba hitahitana ihany reny zao izy de solo mba vaovaoaka tany amin'ny tsy miakina fa noho ny fandresen-dahatra an'le ministre izy dia lasa miaraka aminareo IRD zay zao de fa tsy règlement intérieur ny assemblée nationale zay ny règlement intérieur zay vondrona ka mifindra vondrona de tokony hiala zany anao monsieur le député tokony efa ray enigna CC zany anao igny igny de fa disaky igny vondrona tsy miakina izy lasa miaraka amin'ny IRD ry zay sy mety raiky zay io sy fagnisiky sagny lalam-panorenagny sy fagnaran-dalàna io zany averina io ao ordre constitutionnel fa constitution de la réconciliation ametraky ny tena apaisement na fitonina maro toerana marina zany le olona amizay ka tsy azonao ozongozogno amizay fotoagna zay izay ne le tadavana an'le dinika nationale andro matoa filohan'ny république andry nirina rajoely raha tsy hainao e dikany ino moa ty mampijidrika ny Christian Tabera ty am'ty resaka dinika nationale sy ny RMDM ty eny Christian Tabera de dinika nationale fo na io ihany azy mba ire indraindrainy eo mitondra vahaolana ho an'ny firenena fa surtout ny ho anao voalohany fa io namanao ange andry matofilo rehefa raitsy isakoriky fatako daholo fa namana ampiasara velasio fa tsy aharo anao zany hoe mbola zay zao no aharo anao eo mbola zahay zao no haharo anao eo to zay io zatry mihina menaky aminao ao zay da teniko zany zay ka mba tenitenomy ihany le tenin'le zany rehefa mba miresaka mba arao ihany fa aza amy hoe merci président ka eto de hitondra fisaorana sy fakatelemana ho atsika rehetrarehetra surtout ny lehibe ny fanoerana dia ny ray aman-dreny filoha Marc Ravalomanana zay manana ny résistance n'izy manana ny patience n'izy ary manana ny confiance n'izy am'ty tolona zay ataotsika ty zay ny mbola mampijoro sy mampitsangana atsika eto ny fisianao andry matofiloha Marc Ravalomanana ka dia manao kompatanana fanondroany ny zanakao aty amin'ny MBS miara-manonja aty ka dia courage anao fa managna anay fa ty rosy ty tsampodiko izy ny fitenenana fitarognana agnetananana afenaratsoagny ka mamerigna fisaoragny zany ary mamerigna fagnetagnany aza miemitsy nareo député tim tanjazany imbonany Madagasikara io hanay rehetrarehetra igny teny nataonareo igny de iaratsika rehetrarehetra igny fa nareo masolombavambahoaka anareo de nanao nataonareo toy izy fa zahay dia sy mila remaniement partiel fa changement ny gouvernement ary tsy azo alefa io raha tsy mandeha aloha ny dinika nationale makasitraka namanarina ary makasitraka ny ao amin'ny lafin'ny teknika ihany koa satria mbola misy namana ihany koa namana faniry mbola ho avy eo iara efa makafaka eto nareo ka mino sy manantena ao de fa manao relais an'izay zavatra mahafinaritra sy masoa ny voaka malagasy sy masoa ny tandrazasika zay ka dia masina ny tanindrazana tompoko lasy tompoko vavy amin'ny manaraka andray eny ary soratsika Tabera Christian tondra an'izay faneho-kevitra zay ary ny faneho-kevitra dia maro lafa izy io samy mandray zay azo raisina isika menakafo fa ny tena hoe zava-dehibe aloha de ny hoe fihavanana ny fifankatiavany samy malagasy izay ny tena zava-dehibe satria rehefa jerena tokoa ny le izy am'izao fotoana zao tena
misimba hatrany zay fihavanana izay fifankatiavany malagasy zay kanefa de izany tena anisan'ny tena hoe fototra lehibe ahafahana mandroso hiavahantsika amin'ny fireneka velany any ny resaka fihavanana sy ny fifankatiavana fa ny antsika eto ohatrany lasa fiatsaram-bela tsiny tena be dehibe ny tena hoe zavatra tena mampandroso tsy resana fa lany andro ry amin'ny zavatra tsy mahasoa ary zay ny tena manahirana manaparana ny fandarana isika mbola eo ifaniry razafy manatany nanomana fanadiadiana kely izy famakafakana kely eto am-panaparanana andao ary eny ary misaotra rina nafana mihitsy mahafinaritra fa betsaka ny zavatra tokony resahana tokoa de zay le hoe mame andraikitra ho an'ny rehetra haneo hevitra zany tsika satria ny fomba fanomezana lalana ny rehetra haneo hevitra zany de fanjara biriky ho an'ny firenena zany ny titsika mariana fotsiny ao anatin'ity adevitra zay resantsika ty rina zany de ny amin'ny hoe amerondohan'ny adevitra tsika zany zay mihitsy le izy satria misy adevitra zay tena maliplasé mihitsy am'izao fotoana zao zany de zay mihitsy ny zany hoe aleo any averondohan'le resaka satria tatoato roa andro zay indrindra hatramin'ny omaly de misy fivoizana resaka hivelan'ny resaka asa zany de io hitantsika ny amin'ny hoe satria nivoaka mifampitambavao tamin'ny larbialina mikasika an'le hoe hanao tombana lay filoham-pirenena dia isy minisitra zay andraisana fanapahan-kevitra ary de efa nisaotra ino manko fanao iny ne miremercier zany am'le mpikambany gouvernement zany de nisy ny remerciement zany zay natao tamin'ireo mpikambana atao anatin'ny gouvernement zany raha ny tokony ho izy zany am'izao tsika miteny zao zany raha iny taratasy iny fa mbola apetratsika mazava tsara hoe tsy iny taratasy iny akory no andravana n'le asan'le mpikambany gouvernement fa raha ny tokony ho izy zany satria efa nisaotra tao anatin'ny filakevitry ministra zany ho an'ireo mpikambana ny gouvernement tamin'ny filoham-pirenena zany de ny dikan'izay dia manao ny affaire courante fotsiny zany ny mpikambana ao anatin'ny gouvernement zay zany raha ny tokony fandehany zany de efa malala manao anatin'ny gouvernement satria déclenché le izy tam'le scandale farany teo lay valise à roulette sy lay resaka ordi iPad tablety dia voamaika ny izy nahazo vahana satria tsy nijanona teo am'ilay ministre ny transport Andriamatoa Tinkoreborto fa tonga teo am'ilay ministre ny fizahantany Andriamatoa Joël Andriamandranto le adevitra de nampirehatra n'le adevitra l'izy lasa nahazo vahana le adevitra zany dia nefarana satria rehefa mahazo moa le ampleur rehetra an'ireny le izy rina dia misy fanapahan-kevitra mifandraika satria raha-pirenena tokoa le izy ka ary tsy vita ny raha-pirenena fa raha iraisam-pirenena satria raha vo nitsofoka tamin'iny fanapahan-kevitra iny tsika de tonga de niditra tao anatin'le violation n'lay lalàna no ACI na ny organisation ny aviation civile internationale zany dikan'izay zany io no nampimenimenina n'le mpandrara ho an'ny resaka fizahantany ho an'ny vondro mpandrara mitambatra ny amin'ny hoe tena tsy mety le izy fa saika anaonao foana na efa nanao foana lay fanjakana malagasy no niverin-dalana zay ny fandehan'le raharaha de eo zany no anaovantsika n'le adevitra ndao amerin-dohan'le adevitra kely mihitsy zany tsika rina tany aloha be tany tsika no naeno an'ireny adevitra reny tany aloha be tany ataontsika tany republika faharotany nisy an'le hoe zanaky ny faritany zao na rehefa misy ny fanovana mpikambana anivon'ny gouvernemanta na de hoe napisy an'ireo mpikambana ao anatin'ny gouvernement aux grandes écoles sy nanao an'le équilibre régional raha fitondrana fandimby-tany aloha tany de zao mbola misy any lay consultation nataona tompona andraikitra tamin'izao fotoana zany anao hoe olobe ampanjaka vavanjaka loolona samy hafa soja be fa izany de mipetraka atao anatin'le hoe ahoana ny fandanjalanjana zany manko tsy lalàna eto tena mariantsika tsara mihitsy ny resaka hoe équilibre régional zany raha ohatra zany ka hoe avy any amin'ny faritra ny filoham-pirenena de fandavatena sy fahatsapatena ho fitandrovana an'ilay firaisankina-pirenena sy lay fitandrovana an'ilay unité nationale sy lay maray tsy mivaika Madagasikara
sy le fiombonana ndraikitra ny nametrahana le avy aty avoatany zany no premier ministre zany tsy lalàna zany fa fahaiza misaina fahaiza mitondra fahaiza mitatana zany ary fametrahana an'ilay Madagasikara amin'ny toerany tsara hoe misy avy amina lafo valo ny poniny eto amin'ty Madagasikara ty ka zao iarahana mitatana firenena ka raha avy any amin'ny faritany le filoha de nieritreretina zany au plateau rehefa miresaka au plateau zany tsy ny eto Antananarivo any zany fa na ny etsy Fianaratsoa ao anatin' zany de hoe mba aveo zany ny premier ministre ny filohan'ny antenimieram-pirenena de mba mety ohatra Ravany de Gaulle le filoha de mba mety avy any Antsinanana raha ohatra ka avy eto Antananarivo na avy any Fianaratsoa ohatra le premier ministre de ohatrohatran'izany ny fandrafetana ny androm-panjakana zany fa izany rehefa mifampiresaka an'ireo olobe ireo de any ny fandanjalanjana am'izay le mpikambana eo anivon'ny gouvernementa akoatra n'ilay critère n'le hoe fahaiza manao zay ny sokajina manokana isaky le andraikitra sy le départementa zay hosahaniny reo ho mpikambana ao anatin'izany gouvernementa zany zay nge no mahatonga ny olona rehefa misy ny fananganana gouvernementa de manongila tsofina tsara ny anton'izany tsy hoe raha anina ndray no hotolorana arena vaovao mba hanan-karena vaovao mba hangorokarena mba hahazo vola vaovao miaraka an'ireo piray petsapetsa aminy tsy ohatr' zany ny fananganana gouvernementa fa hoe raha hanina ndray zany no manomboka eto no hitatana an'le départementa ministérial ahafahana mitondra fampandrosoana ho an'le firenena satria tsika na mpianatra zaza malagasy io zaza malagasy ampianarina eny amin'ny université anakatso eny Andrainjato eny Ambondrona any Maninday any Antsiranana sy ny sisa rehetrarehetra io satria misy vola alohan'ny fanjakana malagasy amin'io alohan'ny vahoaka amin'io amin'ny alalan'ny bourse sy ny équipement na hoe vatsim-pianarana sy ny kojakoja dia inona ny tadiavina andre mba hananana elita hamoaka nyty firenena ity ao anatina olana zay sany ary hitondra ny traikefany sy ny fahaiza manao sy fitiavana an'le tanindrazany mba hikarakara an'le Madagasikara zay ihany koa ny nandaniany fanjakana vola tany aloha-tany mitady vatsim-pianarana any ivelany de tamin'ny andro taloha de fantatsika hoe nisy ny nalefa tany Cuba iresaka momba ny travaux publics resaka momba ny lafinjavatra maro samihafa aéronautique sy ny sisa misy tatia URSS misy tany Roumanie misy ny nalefa tany a France misy ny nandeha tany Chine nisy ny nakany États-Unis sy ny sisa sy ny sisa presque tany États-Unis zany de nianatra momba ny fitantanam-bola sy ny fitantanana mahakasika ny toekarena ny tatia URSS ny tatia Cuba sy ny sisa de presque zany ny amin'ny resaka fotodrafitrasa avokoa na ny resaka tontolo ny fiaramanidina zany de ny tany Chine mifandrandraiky am'izay ihany fa efa nisokatra tamina resaka lalàna ny tany na ny resaka teknôlôzia ihany koa zany fa iny tatia aorina iny de reny rehetrarehetra reny zany matovy voarain'le malagasy ny hoe nampianajanaka izy de mila miveriny eto an-tanindrazana ilay malagasy nianatra mba hitondra ny anjara brikiny hitondra ny traikefany zavatra ny anarany de manongila tsofina ny rehetra rehefa hoe hanova mpikambana eo anivon'ny gouvernementa satria ny tsaraina voalohany ao anatin'izay de zao inona lay fahaiza manao nentin'izy ireny ka na izy nivoaka na izy teto an-tanindrazana ihany fa akoatran'izay ihany koa mety tsy tena nanan'ilay tena fahafaha manao be izy eo amin'ilay traikefa nianarany fa zao mety mba olombanina ihany izy nanana an'ilay fahafantarana azy ny fiarahamonina de reny fahafantarana azy reny no tsaraina tao anatin'ilay enquête de moralité zany dikan'izay mbola tsisy adevitra zany ny amin'ny hoe avy amin'ny antoko aloha ty na ity tena akaiky amin'ny filora zao na akaiky amin'ny anina zao azo isaina amin'ny ratsan-tanana ny akaiky tamin'ny filompirenena zay nahazo andraikitra ohatra tamin'ny fotoanandro roa ny tena horesahako mba akaikikaiky ny Andriamatoa président Jafy Albert tamin'ny fotoanandro de professeur Damasy Andriambao sy professeur Radesa François Desal mba natokisany ndao ary fa samy tao anatin'ny tontolon'ny fahasalamana tsika telo mirahalahy samba nianatritsika mamanina etaeta ho an'ty Madagasikara ty ndao mba eto le traikefa roa ihany ho mba fantatro akoatrany hoe niaraka tamin'izany fotoanandro zany tao anatin'ny gouvernementa Ndamanatsoa
ny président Zafy sy tompolara kody vahiny Emmanuel. Fa ankoatran'izay reo dikan'izay zany tsy misy hadevitra na resaka hoe namana io, tsy misy hadevitra na hoe zanaky ny faritra io ka tsy maintsy ohatran'izao, fa équilibre miampy an'le fahaiza-manao, miampy an'le fitavatana-drazana, miampy an'le traikefa sy le fahafantarana azy teo anivon'ny fiarahamonina no itsara anazy. De reny mitambatra rehefa omena azy am'izay le andraikitra de tsara iny izy amin'le hoe navita sasy navita ny andraiky ny ty olona anankiray ty. De eo am'izay no mamoaka an'le tena fahaiza-manao an'ilay ministra zay tendreny zany. Verenantsika ny zava-misy am'izao fotoana zao, raha mijery zany tsika ny zava-misy am'izao fotoana zao, matoa tonga tao anatin'le taratasin'ny fiadidinan'ny repoblika mihitsy ny hoe na de nisy aza ny lesoka, na de nisy aza ny tsy tomombana, de izy mpanendry mihitsy ny nahatsapa fa misy ny lesoka, misy ny tsy tomombana. Zany tsy ady edikevitra zany. Tsy hoe ny mpanohatra ny teny anjany a, tsy hoe ny team manany RMDM ihany na groupe panorama ihany no mivoy anjany, fa izy mpanendry mihitsy no ny teny an'izay hoe nisy ny lesoka, nisy ny tsy tomombana. Ka raha izy mpanendry ny mahita anjany, ahoana moa tsy nahitany vahoaka an'izany, hitany vahoaka zany. Hitany sehatra rehetra tety ivelan'ny gouvernemanta sy ivelan'ny fanjakana zany rehetrarehetra zany. De zay zany tsy azo edikevitra mihitsy ny aminy hoe nametrahana an'ireo ministra reo a de nisy fifanarahana arakasa mba hahafahana mitondra resultat. Ary mbola napetraka tsara tamin'ny faraparan'ny taona teo ny aminy hoe ny fitondran-tena an'ireo ministra de raisina ho zava-dehibe. Satria iny le balizan'le scandale. Mba tsy tonga le miteny anteny tsy fantatra sy hitondra le hoe aiza ny laïcité de l'État satria tsy mahafantatra le vice-ministre ny tena andraikiny manoloana ny lalam-pandroenana am'le zavatra ataony afangarony am'le resaka fivavahana zay ataony. Fa tsy misy mandrara azy amin'ny fivavahana akoriny. Fa zao misy lanja le andraikitra zay noraisiny rehefa tonga ministra manoloana an'le zavatra rehetra zay atao zany. Dikan'izay le adevitra mandeha am'izao fotoana zao, adevitra ara-teknika. Adevitra ara-teknika le mandeha am'izao fotoana zao. Ary rehefa raisitsika le départementa samihafa Rina Arabe Mananjara dia ahitana an'izay olana ara-teknika zay hoe tsy voafehy an'ilay olona ny tendrena lay départementa ny sanina. Ary mazava ane ny fanehoan-kevitra nataon'ny CTM na confédération amin'ny tourisme eto Madagasikara milaza ny am'le hoe mba hapetra olona compétent am'izay zany tontolo ny fitaterana zany, indrindra ny resaka fitaterana anabakabaka. Miresaka an'le ministre zany zay avy nanao an'le fanambarana mikasika indrindra an'le valizy misy kodiarana sy le resaka ordinateur teo. Ka raha ohatra moa zany ka tsy nandeha ny adevitra tamin'ireny Rina, raha ohatra moa zany ka tsisy ny resaky reny, fa satria iny le taratasy de tonga de niraisina fotsiny tsotrao eny ary iny ny fanapahan-kevitra navoaka ny fitondram-panjakana tamin'ny alalana sekretera général ministère fitaterana ampiarina avetrany le izy de mba ahoana ny toerana misy amin'ny Madagasikara teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny am'izay fanapahan-kevitra ny raisiny ho ACI. Samy nahatsiaro tsika Rina fa nisy fotoana Madagasikara ny Airmad tao anatin'ny annexe B. Ary nisy fotoana zany Airmad zany dia tsy tafavoaka mihitsy ny amin'ny fifamezivezena tamin'ny sodra sidina zay nitrandrahany nanerana izao tontolo izao. De efa tafaverina izy tateo reny. Ka mba tsy hirotsahan'ny sazy. Fa iny mbola hafahafa ihany mieritreritra an'iny. Fa raha ohatra koa moa zany ka nitaterahana le eritreritry ministry ny fitaterana amin'ny hoe ny ordia dia ajanony any amin'ny soto fa tsy miakatra any amin'ny kabine. Ka raha ohatra ka izany trangan-javatra zany no niseho ka tonga tamina resaka zava-doza tao amina fiaramanidina zay mety nametrahana an'ireny ordia misy lithium reny vatoaratra reny, inona ny zavatra nitranga ho an'ny Madagasikara. De zay zany tenentsika ara-teknika aloha ny tsaraina n'le mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta. Navita sasy navita asany. Zay nge le nambara n'lay solombamboaka tiako Madagasikara hoe reto teboka fito reto tompoko tsy navita asany le mpikambana tao anatin'le gouvernemanta. Ny teny Christian Tabera teo mazava be, misy mba niezaka ihany
hiany ho isika fa zao takon'le skandala izy takon'le olana samy hafa amin'le tsy fahaizana amin'ny tantana ara-teknika izy ary takon'ilay olana ara-politika ihany koa satria voizina amin'izao fotoana zao ary zany ny tena mampanahirana ny tiraraha ty andria matofolo tsy fantatrao nga nahazonao 85% taty Toliary de noho ty ministra ty izy ny namony tena izy ny tena nanao ohatrin'ny hoe le ministra Rainy ihany no nitolona tamin'ny fotoan'andro ny tolomana ny atao hoe tolona de travail d'équipe tsy olona ray na roa na telo na efatra na dimy fa marobe y compris vahoaka zay nanaraka an'izany tolona zany fa tsisy olona anankiray zany pitarika fotsiny zany ary mety pitarika tsy nanana tetikady aza fa zao rehefa natosiky ny vahoaka natosiky ny namana maromaro de zao nipotra ho azy teo le mety fasahina tao anatiny mbola ampianarina rareo natao hoe inona natao hoe mouvement zay nge le nitenenina hoe ianareo de tsy nandalo ny ambana tanatohatro ny fomba fanaovana politika fa par accident fotsiny natonga nareo mpanao politika sy ny tantana raharaha de ihany hovainareo am'le fomba fanaovana politika mihitsy le izy am'le façon anareo de simba le endriky ny fanaovana politika manjary le politika le vahoaka malagasy satria tsy io le tena politika eritreretina an'le fomba fanaovana politika tsy hoe hanao politika de aseza de angorokarena de aka marché rehetrarehetra io de hiplacer amin'ny voletseroa tsy zany le izy aiza le firenena tsy hitotongana tsy ho sahirana ohatran'izao de lalovina indray am'izao fotoana zao satria efa mamofopofona le fanovanan'le gouvernemanta ino mo anareo samy anareo iny irosy tsara ny filoham-pirenena anjarany tsy irosy izy anjarany zany efa sahirana izy efa bloqué efa coincé efa verrouillé ka anjarany io na anao izy na tsy anao fa mahavariana antsika fotsiny rina de zao adevitra ara-teknika ary tena manana asa ara-teknika zany mpikambanao anatin'ny gouvernement zay vao miadevitra politika fa maninona no entina eny ambony latabatra fa maninona ny entina eny an-tambajotra sosialy fa maninona ny entina eny an-serasera ny amin'ny zay zanaky ny faritra dia tsy manaiky na ny soran'andranina mahavariana le izy le adevitra ny tsy adevitra hoe satria hoesorina le mpikambanao anatin'ny gouvernement satria avy any amin'ny faritra zao hoe sy le hoe atsaro ny fanaratsiana fa iza no ny teny fa nisy fanaratsiana le fanapahan-kevitra ny raisin'ilay tao amin'ny ministera no nahatonga an'le adevitra ka natao anatin'ilay département ministérialy azy le coordonnateur général tsy nahafantatra akory ny fa nisy ny fanapahan-kevitra ny raisiny iny de le mpikambanao anatin'ny gouvernement ihany no mifamely akariny eo de aiza le fanaratsiana am'izany avy amin'iza le fanaratsiana am'izany ary izy no nyteny an'lay fanapahan-kevitra ny raisiny ny confirmena nge le zavatra nambaran'le taratasina be adevitra hoe zao tokoa momba an'izy io fanapahan-kevitra ny raisina tamin'ny conseil de ministre tamin'ny 23 février io dikan'izay ara-teknika mihitsiny zany zavatra nyresahany zany fa tsy ara-politika ko maninona no avadika resaka politika le izy maninona no resahana tsy maintsy fiaviana le adevitra be efa nidepasena tany alirina be tany zany efa tsy zany ny adevitra ary zay mahavariana mampitandriny zay fa zanaky ny faritany ihany na tsy azoko tiandray ihany izy aloha de sepotra le filoham-pirenena aloha iny aloha anazy iny fa tsisy idiratsika fa le adevitra nentina ambony latabatra anaty serasera mahavariana antsika ihany de zany ve sisan'ny efarany fa naninona raha namoaka bilan an'le département ny tantanina mba hahafahan'le mpanombana mijery tombana hoe reto tokoa zany ny asa vitan'le olona malgré an'ty zavatra anankiray ity de anjaran'le mpanombana no mijery an'le hotombanina manao hoe ay tokoa mo nisy an'zao tokoa nataon'le olona fa rehefa jerevana ty ivelona le izy incompétent nge le olona ny am'ireo fandraisana andraikitra marobe zay nyraisiny hoan'ny département misy azy de afangaro le izy am'izao fotoana zao io nefa tsy hoe domaine réservé na hoe tsy maintsy ho propriété privé ana olona anankiray tsy zany le izy fa fireneny ty misy vahoaka 7 tapitra eto mila vahana ny problemany ary misy olona marobe mba miandrandra eto hoe ahoana niveau a Madagasikara ao anatin'izao problématika be da be zay efa hita complexe be zao
de zay ny andrasany rehetra de manao communication sasa mba hierovana an'le fahefana kely tsy te hetsika ao anatin'le seza de mampiteny an'ireo vondron'olona samy hafa io moa zany samy RD ihany nampitenenina am'le solomaboaka avy any atsimo sy ny rehetrarehetra fa ndraindray le fihetsika de ohatrany hoe fangah moa de tsy misy mahasolo an'le toerana mihitsy fangah de tsisy mahavita an'le andraikitra mihitsy ny ao anatin'izany gouvernement zany raha tsy rakotina irabe irery ihany de tratra ny chantage le président satria hoe efa akaiky ingeny 2023 sy ny hoe itingeny namitraka anao namitraka anao teo itingeny nontolo le de io lo asakasaka le président fa zany ny ilaina an'le conseiller politique zany ny ilaina an'le état major politique manodidina an'le flou hoe tena hotratry ny chantage ve hotratry ny zany communication mandeha be zany ve ka atao ohatra tsy sa anala an'le mpitiavana ny gouvernement zay efa hita fa manana problema amin'ny sehatra samy hafa ohatra sy efa nampiteny am'le olana ara teknika ny amin'ny fitantanana an'le département tantazomy tao anatin'izany gouvernement zany anjara an'le filohan'ny république mieritreritra an'izany fa na izany na zany rehefa mijery an'le situation antsika de zao zay ny ere raha an'le TGV satria tsy manana secrétaire national tokana mitondra fa izy menakafo samy secrétaire national daoly de tsisy afaka mijery an'le situation problème politique anareo zany raha iny fa raha mbola jerevana isaky ny département tarina de ozy tsika hoe tena maizina ny zava-misy ao anatin'izany gouvernement zany fa le izy maizina tsy maizina mipetraka eto am'le membre ihany fa miainga eto am'le premier ministre mihitsiny koa le izy de ohatrany hoe madio eo anaty an'le situation le premier ministre am'izao fotoana zao ohatrany hoe milamindamina ny rano le premier ministre am'izao fotoana zao fa ao anatin'le situation mihitsy ny premier ministre ao anatiny mihitsiny ary zay le nyteneny député Tima hoe motion de censure l'izy satria rehefa miresaka motion de censure voadona fandravana gouvernement l'izy satria rehefa miresaka am'izay ao anatin'izay premier ministre zany samy ve tsapa ny filohan'ny république ave zany fantatry ny mpiara-miasa amin'ny filohan'ny république ave zany fantatry ny état major politique akaiky an'le filohan'ny république ave zany tsapa n'ireo mpanolotsaina tena mpanolotsaina ozy fa tsy le mpitaritarika fikambanana manodidididina an'le présidence ao zay namaneo hevitra politika miakatra plateau ray raha tsy vitany miaro an'le fitondram-panjakana fa ny eo ihany ny solomava moka ray na roa ihany mangana miaro an'le fitondram-panjakana de voentsika tseroa fa betsaka koa ingeny nahazo tombotsy hoe fa vitsy ny sa maneo hevitra miaro an'le fitondram-panjakana fa tsapan'izy ireo ve zany ary tsapan'izy ireo ve le inona rehefa atao zany ny sema sy ampitenenina ny zava-misy eo anivon'le département tsiraray eo anivon'le gouvernement de tsapan'izy ireo ve ny complexe marobe zay miandry azy ireo de zany tokony ameron-dohany ny adevitra zay resantsika zay ny amin'ny hoe aza miresaka adevitra resaka fiaviana sy ny sisy zany sy ny hoe izy ny nampiakatra anao pas question am'zany io any amin'ny gouvernement exécutif reo natao hitatana vola anodina ny fiainany voaka amin'ny akapobeana ka raha tsy vita n'izay asan'izay satria saripady zany asa zany de miverina anatiny adevitra hafa mihitsiny hoe manolo olona natao na de sarotra ary zany lalan'izany ho an'le fitondram-panjakana efa nyresahany teto na ny député Tima na Christian Tabera nyresaka an'izay tsy idéaly ho an'le fitondram-panjakana mihitsy zany fa anova eo izy afaka kelikely izy anova ndray mpikambana gouvernement na tsy tody amin'ny farany taona ndray anova ndray mpikambana anatin'ny gouvernement de ho aiza foana le fitondram-panjakana de le fiainan'le fitondram-panjakana moa satria izy mamoaka lalàna tsy manony lalàna de metimety aminy izy fa le vahoaka misubir an'ilay situation mijaly andro amanalina de io moa zany na izany na zany voaka ihany na fenina ny erinany de marika zany fijaliany vahoaka zany aiza misy hoe fitondram-panjakana rina manao asahana vilany 6 millions de FMZ na 1 million 200 000 ariary tao anatin'ny gestion Covid-19 nahitana an'izany navoaka ny Cour des comptes
asahana vilany 5 de 30 millions d'ariary. Ay zany misy an'izany hoe mividy masaka zany 10 000 ariary ny ray 50 000 francs 17 700 masaka mividinao pour 177 millions d'ariary. Zany ane de efa tonga de hoe tena fandrobana ny volam-panjakana ane zany e. Aiza misy an'izany e. Toko ty nanenjehana ny fanjakana ery rajonary mampianana teo aloha. Ary anisan'ny problème Andramatoa zay voafonja am'izao fotoana zao ane Tamora mpandrarany araka amin'ny fitondrana teo aloha hoe vidina ao viva ray zay nahazo marché nenjehana tamin'izany fa plus de 10 000 ariary ny viva ray. Am'izay marché natao tamina présentation de vœux ohatra tamin'ny fanjakana teo aloha. Zany tsy mety zany fandrobana volam-panjakana zany hoy mpamakafaka tamin'ny fotoanandro fanenjehana tamin'ny fotoanandro. Zany le resaka népotisme, favoritisme zany, iza daholo miara mizara zany vola zany. Io eny zava-misy. Inona ny fanazavana eto ny fitondram-panjakana am'izao fotoana zao? Ny vahoaka tsy sahirana vao mahazo an'le tosika efa mena 100 000 ariary. Vao nahazo information firy zoro ny lahatra tany eto Masina faharoa tany. Fa tsy ao anaty lista. Voaka ny trano amin'ny 3 maraina mandeha milahatra mamonjy filara mody amin'ny trano amin'ny 9 alina. Fa tsy nahazo. Ary zarazara fa misy olona tafiditra ao anaty listra. Nefa ato atao tantely afadrakotra le volam-panjakana. De iza zany no afaka mitondra fanazavana am'izao? Zao ve azo ekena? Ianao vahoaka malagasy io ve tokony anaiky an'izany? Zany nge. Tena hoe alatra mazava tsara mihitsiny zany. Na zavatra iainanao amin'ny knaps io de mbola tsisy miteny, tsisy mijoro le vahoaka malagasy. De mientsy mijery vaovao fotsiny de miteny mampalahelo, mijaly le vahoaka, tsy mety kosa zao de eo. Fa hatramin'ireo vina ianao ry vahoaka malagasy no hiteny sy hijoro sy andahan' zao zavatra atao aminao zao. Sy fandrobana ny volanao, ny fanananao, ny fiainanao manokana sy ny hoavy ny taranakao no potehanao anatin'izao zava-misy zao. Hatramin'ireo vina ry vahoaka. Fampisaitsainina fotsiny zany ataontsika izany, mamarina ny faran'ny herinandro tsika, anjarany rehetra mandinika zay. Isika de manao ny anjarany raikitsika tsika rina, miresaka, manazava, mitaiza ny vahoaka malagasy. Fa zao io ohatran'le hoe vato be rehefa tsy miteny de maninona hono ny vorona, de zay ataony vorona azy eo foana. Venao rehefa vato be tsy miteny de isan'andro ianao mahita skandale de mangina. Isan'andro ianao maheno fa mivolanao tary de nalain'ny alina. Isan'andro ianao mahita fa nisy nanao ohatran'izao ndray ny tompona ndraiky mpanjakana vao nitendrena. Ary isan'andro ianao mare fa zao ndray ho ny fananandray alina rehefa avy nitendrena izy afaka volana vitsivitsy taorina zay. Fa ianao vahoaka manao baleny akaiky ny lapan'ny tanàna zay vao mahazo vola. Ianao vahoaka miasa amin'ny 4 maraina miditra ny trano amin'ny 9 alina zay vao mahasaraka tsaty 3 ariary isan'andro. Ianao vahoaka miasa manao taxi ianao. Zarazara ianao raha mahita versement 15 000 ariary ho an'ny tompon'ny tomobile. Ary zara ianao raha mitondra 10 000 ariary ho anao mony tena mody. Zany ny fiainan'le malagasy. De zao anjaranao no tonga saina na tsy ho tonga saina fa isika morina miresaka arak'izay tokony resana ihany. Eny ary nisy zay anambary zay ary ambava homana ampo mieritreritra ny mamy atelomy zay mifahendrena malagasy ny mangidy aloavy efa lasa de lasa ny fotoanantsika ary dia misotranao na haritra hatramin'ny farany na vita ihany ko ny herinandro ary mirary herinandro mamy sy tsara ho antsika mianakavy. Ny teny entintsika mamitana zay rehetrarehetra zay dia teny noentin'ny président Marc Ravalomanana ny aminy hoe ny olona anankiray rehefa tsy vahaolana dia olana ary nde hitaritsika hoe ny régime anankiray rehefa tsy vahaolana de lasa olana ho an'ny mpiarabelona sy eto amin'ny firenena izany. Ny tena amaranantsika azy dia mbola misy commentaire vitsivitsy ao ho anareo mpanaraka ny miara-manonja tonga dia alefatsika le izy satria efa mandeha ny fotoana. Izakary Rakotoarso miaraba tompoko misy note momba ny fananantany mivoaka any tompoko mba mila jerenareo député dia verina fa voarainy zay tokony andray any zany fanambarany zany sy fanamarehana avy amin'ny Jean Ba raha lay vao raha ny hevitro dia ny fitsarana ny tokony mifidy ny
ICC zay no heviny dia avereno amin'ny atotany io fikarakarana fifidianana io fa mialohan'izany mila fisian'ny vahoaka mivantana mila fisiany vidina angamba io soratana tsara mazava tsara le izy ezahantsika ihany koa mba tsy mandiso tsy peliteny vahoaka mivantana ny sefokotany fary zareo no fototra amin'ny fikarakarana ny fifidianana mba miezaka kely tsika manoratra mazava tsara tsy maimaika an'ilay soratra alefa izany etsika Montpellier indray zany milaza ny amin'ny hoe ka ny olana ny de tsy manaiky mihitsy ny fanjakana anadio ny lisym-pifidianana zay no fahitany any Montpellier azy ho an'ny Jean Désiré Rasolo Lalao kosa de hoe salamo izy tsy mandeha ny Star Time lazain-drareo fa problema teknika hono efa iarahantsika mahita moa iny idivinina Rabaruel isika miady anaovana refonte fa izy efa mahavita rall de tsy veritsika amin'ny izany fa mila miady mafy isika fa ireo efa vonina ny angalatra zay fahitany divinina Rabaruel azy de mbola misy ihany koa ny hoe tokony miady ny anajanonana fanaovana révision électorale io ianareo fa inga ka mandeha ihany rehefa vita io dia anao communication indray zareo hoe vita ny fikarakarana ny lisym-pifidianana de veloma lava reny veloma lava refonte izy fa efa vonina ny matoto ifidy amin'ny 2023 faraparany tiana Eliana Rasoavy mbola milaza izany fa hoe vonina izay hijoro fa tsy mety tsony mihitsy ny fitondrana amin'izao dia aleo esorina daholo mihitsy ny ministra fa oera foana no misy zany avy amin'ny Miora Razana Jatovo dia efa tsy zakany malagasy ny vidy fiainana fiainam-bahoaka tsy zarizary mila amboarina fandripahalemana kolikoly efa tsy zaka itsony io ihany no nhira amin'ny 13 fa aza misahirana ianao mitady hira vaovao Andrea Mato Folo zay nambara Miora Razana Jatovo izany dia reny ny hevitsika amin'ny alalan'ny soratra dia samy mandray zay raisintsika menakafy tapitra ny fotoana tamin'ity indray mitoraka ity isaorana ianao naharitra hatramin'ny farany veloma tompoko